SF Radio. Fahafaham-pitiavana. Tantara nosoratany Arvololona. Mpilalao tantara Lucia Aimé, Rindra Armine, Nivo Latine. miaraka tamin'ny Faly Kristiany. Mikirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Sarano Arvony. Nana Totosa, Maningotra. Fahafaham-pitiavana. Daola tiry Mario Laza arse fahasalamana. zao hitany lazo ihany manahoana Salama tsara ka. Mba hely se zany a. Tsy teto tanàna sa taiza? zany hoe nisy fotoana tsy teto tsy de hoe naharitra fa efa elany tafaverina Kanefa atao tsy tazatazana mihitsy a. ka tsy hita resy fa fitadiavana Olona patro sahalan'ny se zao hoe de tsy ho tazana mihitsy na de hoe mitady azy e. hoy ianao ny fitadiavana nge tsy vita moro zany Sy nareo zao kosa e. Zay zao no tokony ilazan'izany. aza mampimiry sy Tsy marina ve zany e. Tsy mibaiko fotsiny ve nanjaranareo de milamina daholo ny atao. ay zany de hoe mibaiky fotsiny fa hoa firy moa zao ny zanaka alaty Tsy mbola misy a. Ary ny firy ny avy na ny reny aza mbola ifampitadiavana zany a. Aza ela fotoana izany azy e. Ny fotoana mandehany. ka ohatrany tsy hita be any izy tiako manahirana nge Manahirana ony e. Tovavy be de be manerana ny tany reky de tsy ahitsy e. Iray ihany de davana fa tsy hoe maromaro akory. ka fitadiavana zay ray zay ao anatin'ny maro mihitsy ange ny tena raharaha Marina aloha zany e. fa hono ary Mario tadidy sy mo sanda Sanda? eno a sanda liany raha sekoly tamitsika va eny efa tsy andraka lasy tamitsika aloha izy Ohatrany tsy tena tadidiko loatra. Fa manino zany sanda za? tsy zany lesy fa ohatrany mba Inona ty mampavakavaka ny se? Sa ve izy no zany ve moa de ahaferina ny lahy ny sanda? Ohatran'iza marina moa zany fa tena tsy tadidiko ane. raha tsy diso anefa de mpinama aminareo Zany ve? eno a nisy fotoana azy hitako miaraka mihitsy nareo ko Zany hoe ay ve? Ay sanda, zay vao tadidiko. Ono a? Sokosy lavitra be ve iny e? tsy de hoe zoko lavitra manona kosa aloha hoe ny fitiavana koa nge tsy mijery toy zany ry Mario e Na izany aza jereo ihany zay mifanitana amin'ny tena fa tsy. ka aleo mifitapitaka sy ny langalangan'ny tovavy sasany ankehitriny koa ny tena marina de aleoko misafidy lefa matotra Marina aloha zany e. Tandremy ihany anefa. Io resaka fitiavana io manahirana so. Fatrapitady manganana ka sendra mangidy tsy telina ny tena loza. ka za kosa nge tsy de avy hatrany de oraikitra fa mbola te hamatatra bebe koa momba azy Mety zany e. Mba tsy sinenina koa. ka mahitany lahy de tiany tany raha mba misy azo ny lalazaina amiko momba azy Malahelo milaza ny se fa raha momba ny sanda tsy misy ninona azoko lazaina. zany very Mario Tsisy fiatefy se. Zany no tena marina. ka nahoana raha mba iny rano toeraha Manao iny ka mba matamatatra mombamomba ny sanda rehetra mihitsy manahirana azy zany ry laza. Zay tsy inona tsy de tena hoe mpinamana manao ahoana ntsony anie. Taloha ihany zay mifankahazo tsara fa tateo ariana kosa samy manana ny fiainany de zao. Tsy na tafaradalana fotsiny ngamba zay hitany se niaraka zany fa tsy zany mihitsy. zany hoe Allo? Aiza ihany ianao ry Mario a? Efa ho avy a? Nandrianao nge za e? Efa ho avy ho a? Mivadiko ry seny niantso teo iny e. ay ve Tena miala tsiny ary sery laza fa tsy malaina nampiase akory fa sary mpiaride koa nge mivadiko e. zany Eka so teraka olana eo aminy fifanaserako matetika amin'ny sanda. eny re Ay ve ka hanambady any laza ny havako e. Hanambady any laza? Ie. Iza ny lazan'izany taminao? Inao nefa zay lazany zany e. Mahagaga fotsiny de nafeninao zany tampiko. Tsy nieritreritra nanafina aminao fa
iza ho any nolazan'izany taminao ny tena ny foizany iray moa dia inona koa nolazainy taminao betsaka ny zavatra nyresahany tamiko fa zany ny tena nanaitra mihetsika indray ny lasarota-piaro sanda nielanao amin'ny lazy iny itona fahasahiranana ho anao nge manambady an'iny fahasahiranana inona ohatra tsy te resaka betsaka aminao ary sanda raha marina fotsiny ny fitiavanao ah dia noho ny teniko ny fitiavako anao izany fitiavan'izany a eo amiko sy eo aminao nofinofo sisa nofinofo tsy ho tanteraka tsony aza mirediredy ry sanda za ve no mirediredy sa ianao adinonao sady angany toloko sy ny dranomasiko raha nilaza tamiko ianao fa anambady andraanja nefa fantatrao tsara ny fitiavako anao sanda nangiry firy tamin'ireo fotoandreny a maizina tamiko ny tany aman-danitra tsy afaka manoatra satria niterenao ampitro ny fitiavako mbola nandro ndroatra za ve ny nandraisanao azy zany ka tsy hitako izay tokony hampalailo anao raha tojin'olona ty a tsy azonao mihitsy ny tiako atongavana ry sanda tsy tia lalan'izany a salaminao ihany koa io mantsoko dia hoana raha mivady tokoa nareo sainao manantena fa hamelanao malalaka anao an'izao afera ataontsika zao izy pôlisy inge iny inona ny dira maha-pôlisy azy sy ny mahampivady anay andro amanalina dia tava amin'ny pôlisy ny mpanao an'io asantsika io a ka sao dia niadalanao ny ampitika izy io dia efa miteny azay mahafantatra ny tokony ataoko ary Mario a misy nafantatra nefa momba ny Eslazy tsy fantatro fa raha mitetika sy manantena ny anambady pôlisy ianao dia tadidio fa tena tsy vita io afery io dia aza manantena no tafavoaka velona koa raha tena tia izy tsy ahavatra anao ratsy a tsy pôlisy volerana kilalao any ankizy nge akory ty atao ty ry sanda fa dia efa miteny azy zay ka tsy vita ny sangisangy fotsiny raha zay ka minao fa sahirakirana ihany andro any izay vao tafavoaka teo anatrehan'le dala tena laza indray ty tsy mba fisindrasindra kosa aloha izao fifanenana izao anaraka ale io tsitsilo izay ataoko tsy izay alehako mila mitandra ny laro Mario aola ty ry Mario laza maika angala zany zany hoe manaiky haina aloha fa ahoana ty tsy dia hoe misy inona koa fa ty resaka amin'ny lafotsiny any momba le resaka indray mandeha farany indray zao zany tena mialatsina ry laza fa raha mahakasika an'iny dia tsy afaka nampiasea fantatro tsara mihitsy ny tiany sy atongavana saingy manahirana any ny javaka-ndrarahanareo fa tena tiany sy tokoa moa izy iny ka matoa lesy ry Mario ny eritreritra ny anambady azy dia tiako izy inona marina moa ny tena tiany sy ho fantatra momba ny sanda ary ka mombamomba azy rehetra tsy afeniko fa marefeo tsy dia tsara loatra momba ny sanda mantsy tsy ela akory zay tony hoe ahonza ka moa mampirafy inge ozy sangy ary vadin'olona no ampirafesiny amiko iza nafantaran'izay an'izany tsy dia zany loatra angamba amin'maika marina fotsiny ve zany sa tsy tsy fantatro mihitsy fa hono alo e dia tena tsy mahafantatra nininona momba azy ny tokoa ve laha iny sa malaina ilazaniko ny marina raha mahafantatra ny marina ihany a inona moa ny tokony hampalaina ilazan'izany am'si na dia mampinamana antsika fotsiny aza asaky elahy ihany io fa za koa lesy raha fahafantarako dia tsaraky reny filaza laha reny akory ny faneraserahanareo sangy tsy afeny tokoa fa tatoato mifampita matetika izay tsaroko tokoa ny resaka natao setamiko saingy saiditra lalina amin'ny fiainany ka mitandrina tamin'izay resaka nataoko kanefa nareo dia olona mifankatisy miaraka hatramin'izay izany laza ny seta amin'izany mandainga kosa elahy raha milaza fa tsy marina aloha zany mampiome ary se lah tsy tafavoatra loza kosa leza ny asarota-piaro lary laza zay filaza anazy tsy maninona fantatro fa efa miaraka nareo sanda ary mbola miaraka azy hatramin'izao ka sary-piaro aminy lahy sary-piaro amin'ilay olona miaraka amin'io ihany ko dia le olona tiako fantatra na anontaniako any lahy afa ndray zany ary mody adala nge lahy zany nefa dia fantatra lahy tsara ny marina sy fetra ihany ny asarota-piaro nangavatsy ka tiany sanda lesy a mikasa ny ampakatra azy vady mihitsy
dia diso avy raha hoe saro-piaramonjy da diso toerana le asarotam-piaro langy ny tena marina le saromare dia zao saro-piaro amin'lahy fa saro-piaro amin'ilay olona mahasaro-piaro an'lahy zany hoe le vady amanjanak'olona miaraka amin'ny sanda diso lalany sery laza diso lalana tsaratsara kokoa raha izy tena fotompitoran sy amin'izay fomba fiainana fa ny tsy za natao aza hoe mifangaty tokoa zahay efa taloha za efa manambady ka tsy hitako koa hoe inona ny tokony asaro-piaro aminy tsy misy dirako ny fiainana mitady ahondry izy sanda ie ina ny tadavandria maika be nga tsy dia hoe maika fa mba tehirizaka amindry fotsiny ahy andrasa ro aloha vetivety fa mitandreto zavatra reto ahy so tonga eo ihany matsy dadanay sy mamanayko ngaki masika be mihitsy dadanareo sy mamanareo reny tsy zany loatra fa lefa memendry zareo mihitsy ny tsy tiako karaha tratraneto nefa ny zavatra mpanaoviny andry tsy vitakory tsy be teo ndry milamina fotsiny dry tiako nge fo vita fa hono aky anga dadanareo tsy mandeha amin'le orinasanareo any ambato iny tsoa andeha mihitsy ary izy zaoko zavatra hoentiny any nge tsy nasainy nataoko reto ary mamanareo zany tsy mialeta tanarivo eto mihitsy tsy afaka miala eto iny tia orinasa editry be asa lavitra ny olona iray any ambatoko tsy azoko mihitsy aloha nandozany dadany eto ina nga mahavariana zany ivelany any inona ki mahavariana azy any ka zaza ho ambagagako ary indry reto foany izay irereona kosa fa reo mpiasa be tabe miaraka amin'ireo ka inona tsy eo amindritoko ny toerana za aloha efa tsy mivaky loha zany nanaovako izay mahafinaritra fa ahoana dada zany nataoniko indray variana mahavariana azy fa magnana sipa ngaki mamandry tsy ferana ki zany karazan'olona tahaka ny inona moa izay minitra atao amin'ny orinasa tsy zany izy ndry fa ndry tokoa ary nivo tsy manatra tsony isany nahafantarindry azy zany marina fotsiny velo zany sa tsy leokia tsy miditra amin'ny lohako tsony zany fianarana zany fatandrimy nefa soaparitaka indry fa tsy mianatra tsy mbola misy mahafantatra an'izany efa tsy indry zany nanoro aza ve noro indrindra ny voalohany anafenako an'izany neny mbola azo ifandaminana ihany dadandray iny tsy olana izy aza zany lazaiko andry zany ny ataoniko manao sipa mihitsy iny fa manao sipa ka zany lazaiko andry zany ve dia tsy mamperitreritra ozy indry otry to miasa saina be tampoka teo koa ty indry za ve tsy miasa saina zany mihitsy aloha eny aryko fatandre misoa avoaka andry fa tsy mianatra tsony noro mantsy tsy maintsy hitabataba raha vao mahafantatra an'izany masika be ngakizy tsy haiko tsy mitovy fotsiny ny fisainanay za ndraiky mevitra fa tsy mifanafina nininona reo roa fianakaviana sambatra mihitsy nge fijeriko anareo ty ivelany diso hevitra indrindra izany vita aloha ty andao tsika andeha so tratrandrabaina sy rahaboa fetiko mendra raha feto indray eve zany indray tsy hitako ino ty mahafalifaly anao resaka tsy fantatrao za nge tsy hoe angeka ny fiainanao akory ianao falifaly sady mibitabitako ty no mahavariana ka nao lazaiko anao zay mahafaly anahy misy ina moa fantatra resaka momba laza sa resaka momba andramanana mahafalifaly anao toy io raha manana tezany nahafantarinao andramanana mpamosavy mandeha any laza nge misy mahita ary sandy ka hoana ny tsy ahafantaraka fa miaraka amin-dramanana ianao aza miteniteny foana zandry any lazanao fa miteniteny foana efa ela nahafantarako an'izany fa mampirafy ahy ianao tsy mariny sao fotsiny miteniteny an'izany tsy mariny zany ho aho de sahanao any milaza fa tsy marina ny teniko manambady amanjanaka ny ramanany manam-bola be izy tompona orinasa lehibe tsy eto Antananarivo ihany fa hatranam-bato rehetra any efa fantatra hoe zany kinina indray moa nataony ihany koa nge nahatonga naniaraka tamin'iny olo iny tsy azoko mihitsy
tsy azonao laviny izany Mario a, nanimba ny saiko reny nataonao reny, tsy ny saiko rery ihany fa fiainako manontolo. Mandainga ianao, fantatro fa efa ela ianao sy raha manana miaraka, tao anatin'ny fotoana nampifankatehantsika indrindra mihitsy aza. Dia ho vita mora takizany vera nafantatra ianao fa nampirafy a? Tsy te hiady hevitra amin'izany intsony aho. Raha tena mandinika sy misaina ianao dia azonao an-tsaina tsara fa antony nanapahako ny tamintsika sy nanambadiako ny ranja ny fahafantarako ny momba anareo. Tsy mino an'izany a. Na mino ianao na tsy mino dia izany ny marina. Tsy mora tamiko nahafantatra ny nataonao a. Tena tsy afeniko fa tena kivy tanteraka aminao a. Tao anatin'izany ankiviana izany nahafantarako ny ranja. Tapa-kevitra avy hatrany fa hanambady azy. Izy raha teo tsotra sady tsy mba miolokoloka. Mpanambola raha teo, olona mihaja sady be voninahitra. Nye tsy afeniko izany. Hitako teny amin'ny tara-pahazavana mpamirapiratra no aviko. Mady mizelon'oro. Eny tompoko. Izany komisera lazy. Faly mahafantatra anao. Za koa toraka izay. Mino fa efa fantatro ny anjara andraikitra ato amin'ity toeram-piasantsika ity. Efa fantatro ka, fa mbola tokony eo aminao ny avy mandray ny azako. Izany indrindra. Tsy mbola nisy fotoana nahitako anao tsy inona. Izany lehibe ato raha toka tsy mbola fantatrao. Manaraka izany dia misy olona misolo ahy rehefa tsy eto toerana. Raha toy nefa ka samy tsy eto izay dia ianao no miandraikitra ny fampandehanana ny asantsika ato amin'ity toeram-piasantsika ity. Eny tompoko. Fa zao ngambany aloha aloha ngambany olo mipetraka any izany tompokotopoko izany fa ohatra manisy elanelany eo amin'ny fiarahantsika miasa. Azonao ngambany tiako ato ngambana. Mazava ka. Raha misy olana dia aza misalasala manantona ahy. Le namantsika voalazako teo izay mantsy lasa nanao stage. Izany hoe mety tsy araka miasa amintsika eto intsony izy angamba rehefa tavaverina. Ka zao ronora misy olana mila vahana faran'izay aingana ilaky fanampiana. Mino fa vonina amin'izany ianao. Vonina tompoko. Vonina mpandroso ny asantsika raha nantanteraka an'izany atsakany sy andavana. Mahafinaritra. Ka ny fitavozavozany io ihany mantsy no mila andraraka milombe ambony voninahitsika e. Ka tsy lava resaka fa tsoroko aminao avy hatrany le olany. Mihaino anao ary ahy e. Tamin'ny voalohany izy ity dia niveriko fa olana mahakasika riry. Tatoriana nefa rehefa natao ny fanadiadiana dia nitatra ny rara ka nanjary ny sarotra. Tsy azoko. Ohatran'izao ara ny fandehany. Nanana fofombady izany hoe fasakeroso amin'ny fanambadiana izay. Tea mantatra misy kokoa momba azy io kanjo teo no nahafantarako fa manitsakitsaka izy. Fantatro koa tateoriana fa isan'ireo gaga lahy amin'ny fanaovana trafika na zava-mahadomely izy sy ny namany. Zany ve? Zany e. Tsy ampoziny io tovovavy io ahavita an'izany asa maizina izany. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy a, indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Tena maro ny ambody mitafy zanak'ondry. Tsy hainy manavaka ny mpanao ratsy. Marina mihitsy izany voalazanao izany ronoro. Tsy mbola fantatra hatramin'izao mantsy ny lehibe faratampony amin'io asa maizina ataony zareo. Ny fantatra aloha hatretra dia misy olona miseho azo kalaza ka mihevitra sady manatiana fa tsy maty manota. Fa na milaza azo tohinina aza nefa izy tsika tsy ravoravo tanana ary tena tsy anaiky lembenana mihitsy. Fa misy fanontaniana manitikitika ny saiko ahy e. Meno anao ary loro. Mbola miaraka ve ianao sy le fomba antanao? Amin'ny fomba ahoana moa no mbola iarahako amin'ny olona sahala amin'izany aminao? Nitsorona taminy ve fa tsy hanambady azy ianao? Tsy nitsotra taminy ary tsy hanao an'izany ihany koa. Dia ahoana fotsiny izany? Ka velako andeha amin'izao fotsiny momba anay e. Tsy mazava amiko mihitsy. Ka zao izy ronoro raha vao mitsotra an'izany aminy dia mety ho mailo izy ary tsy hitantsony. Izy anefa niveriko fa fitaovana hitondra antsika any amin'ny mpiara-miasa aminy ihany ka azahoantsika mamongotra hatramin'ny fakany ny asa ratsy ataony zareo. Marina aloha izany. Izay mihitsy. Tsy mbola maro-potitra aloha vaovao raiko momba ny lehibeany ka tsy afaka no kapobatana hisambotra atsika raha tsy manana pirofo mazava. Mario a,
mety raingina ianao dia katony varavarana. iny ty makodikody anao tsy mahatonga sainanao mihitsy very sa dia reny resaka nataoko taminao momba ny laza reny a. mandeha lavitra loatra ny eritreritrao. fantatry laza nge momba antsika e, ary aoko fantatrao fa mangirika amin'ny momba anao tamiko izy, ka rehefa fantany momba anao rehetra dia tsy sarotra aminy mamantatra ny afiranao rehetra sy mamongotra antsika hatramin'ny fakany. Za ve fiheveranao azy? Tsy mifiheverako azy fotsiny fa raha mandinika sy mihetsika ianao dia atsapa fa mifo ny hevi-dalina zany a. Vao mifankahita ndrainga izy zay rolahiko io e, ary manafa tena tsy mba kisendrasendra ny fiaonanay io. Inona ny antony lazanao an'izany? Zay ela izay ve tsy mba hita mihitsy a? Ka nahoana ny vao nahafantatra fa mifankalaly sika dia mifankahita amiko foana le dala. Fandrifiny zavatra ihany zany hoa. Tsy mihina an'izany a, na ny resaka natao faran'izay aza mahatonga saina tanteraka. Fa inona lazainy ianao? Betsaka be dia be, fa ny tena mahavariana dia nahafantaran'ny fiarahana roso ramanana. Ankoatr'izay dia inona koa mbola nolazainy? Tsy miditra tato anatin'ny lohako tsoa izay resaka nataony hafany fa tsy nataoko any nataoko e. Ny fantatro dia mila mitandrina isika, mazava aminao zay. Sombo ianao kosa tsy nahatambava ny tatasika ny laza taminy. Ny tena marina ary sanga dia tsy misy tiako na ny fiarahanao amin'ny laza na ny fiarahanao amin'ny dramanana zay. Dia tatavinao itanjiry kosa ary ve hijerina restaurant miaraka fotsiny nataoko raharaha. Tsy azonao mihitsy ny tika tongavana ka azo fotsiny sanda atao izay tianao atao, tandremy fotsiny so manontolona ny anarako rehefa misy tsy mety ny resaka reo any a. Nivo a, misy service tiako angatahana amindrikia. Service Zany hoe tosa taikatra ihany ilaza amindry. raha zao ty fa ina mampisalasala andria. Ka menatra ka to tsy sako indray. Ohatry fa momba ninona nefa le izy? Ka hoe menatra hoa, menatra loatra ny ilaza azy. Dia ina fotsiny ara mampinamana raha izany. Manaka intendria saingy za zao nefa raha misy manahirana tsy misalasala zany amin'ny resaka amindry. Zamary manome toky ary ve indry fa tsy ilaza na amin'izana amin'izany izay lazaiko. Ono a, nisy fotoana ve na afantarandrina na arenesandry fa tsy azo itokisana, tsy azo ilasan-javatra. Sarotra kosa aloha ny andainga fa tsy mbola nahitako a, sady tsy mbola narea fa manana an'izany toetra izany indry. Hitandry amin'izany? Nefa zao ary mila vola kia. Ohatriny? Misimisy ihany. Ka ohatriny na loko tsoroko andrina tsy fa raha vola misimisy zany. Tsy manana. Ka zany mihitsy indray mampisalasala anahy. Na zany aza matahotra fa hitady hevitra ao andria. So dia ame fahasaranao nandria aloha zany. Tsy tokony hisy olana raha tsy hoe ahoana? raha bainina tsy ao lafako, raha bofony mampanahy. Fa ina kenketrika indry? Za ihany mahafantatra azy. Vola be nge zany hoa e. Eny e, fa anao izay azoko atao a, nefa aza dia manantena loatra. Ary aza amin'ity andro alina ity indray ianao? Te hiresaka aminao ary Mario. Sanda, Saritahotra loatra koa ianao. eny e, aza atao fanoranga ny sahala amin'izao a. Sao na hirana raha io nge ranjy. Anakaiza izy? Lasa any amin'ny havany any. Dia mbola tsy tonga foana ve? Nefa ny andro efa mifiry. Tsy mody izy fa tory any ka. Fa tokantrano ina koa tokantranonareo e? Sa zao le hoe samy mandeha samy mitady? Ka misy fivoriam-pianakaviany zareo any e. Nga hono ianao tsy mba anisan'ny fianakaviana? Aza dia anao lalina raha ngany fianako fa tsy. Ka nanafina azy ange ianao Mario e, fantatro ny marina.
na tsy nitsotra tamiko azy ianao a dia fantatro fa ny volany ranja nanambadianao azy. dia inona ny olana tsy nite olona koatranao a jereo nefa za toetranao tsy maro toetra fa mamy ny atsy finy aroa tsy afera mihitsy koa raha ngara mbola misy olona hafa miaraka aminao anambadika any a fina raha fiheveranao anaty tsy fantatro fa iza sady tsy manantena tsy metehatra amin'ny olona sahala aminao. ny vavanao no milazan'izany nefa ny fosiny sainao kosa tsy miala fa dia aty amiko ihany. Mario a, inona moa misakana antsika tsy après ny fitiavantsika? Zange mbola tianao ianao koa fantatro fa mbola tia. dia ataonao aiza laza ataonao aiza koa manana ranja mantsy efa fantatrao ihany ny momba anay. Fantatrao tsara angamba ny antony niarahako amin-dramanana. Aiza ny afantarako an'izany e. Zao Mario a, mila vola ramanana no afaka manantanteraka amin'ny filako na ianao koa aza nge fantatro fa mila azy fantatro tsara mantsy ny toetranao na be vola ry ranja vadinao tsy te hiseho aminy ianao fa miankin-doha amin'ny tanteraka sa tsy marina ny teniko. Fa hoana atao tsy mivoaka ny trano mihitsy indri andro andeha zany izay ny tindry zanga ny lazan'izany e mahafaly anazy ny mahita andry mipetraka ato an-trano salansaoko. tsy hitako izay atao ato mba marina moa zany ve kivy tokony hotenenina tsy miasa ny tsy misy ato tokony eritreritra izay afarandry koa ngendry rehefa tsy mianatra sahala amin'izao fa tsy varena amin'ny zavatra tsy mitondra makaiza akory. tsy hitako izay tokony hidirandry amin'izany dada sy neny aza tsy miteny aky indrindray no miseho endry eo. Fantatrindry tsara fa dada sy neny tsy miraharaha izay ataontsika dia mba hoaiza zany ndry tsy misy mpananatra tsy misy mpanoro na baka aza nefa tsy any am-posindry akory. karaha resaka fianarana ny tindry horesahana amiko a dia tsotra fotsiny leo a tofoka boboka tsy ao anatin'ny lohako tsony izany. ohatray tsy tonga ao an-tsaindry mihitsy zany izay farandry io izay efarako tsy misy mahafantatra izay avoaka ny apitsiko ia nenio aza tsy hita izay fandehaniko ny apitso sahady ny amakikolo. Mahampalahelo ny fisainandry raha izany tsy ho sahala amin'izao foana ny erika ala ny fiainany aizaka sady tsy miasa indriny tsy mianatra tsy hitatatra tsy hively farihy fa irenireny sahala amin'ny adala tsy misy mpife noro inony mahafantatra ny ataoko a raha izay dirandry lalina ny fiainako fa leobe ny asoandry ny tenenako an'izany ny tenandry everina izay mahasoa azy vao maika tsy ahita mangirana amin'ndry dada sy neny raha fantany ny atondry tsy asikolana dia ahoana dia anao inona zany ndry sa angalatra anampy isampivarytena rehefa tereny sitrapo-adala aokinona mora izay na azoko izay ilaiko ay kosa ka ny anareo resaboly foana ny ampifilana lavato ny fiveranareo mianakavy angamba dia nareo rery ny manam-bola ka ndry ty vola tsy mieritreritra fa tsy vola ny toandry izao le antsoina hoe kamo be tenda io fitiavam-bola io angerikala ny voalohany mitarika an'olona hivarilavo ka raha zany mitoetsaindry aza manantena ny olona salavitra mihitsy indry rehefa tsisy manome izay ilaiko tsy maintsy mitady rehefa mitady dia tsy maintsy mahita na amin'ny fomba inona io na amin'ny fomba ahoana. iny tia mivampiantsoantso ty efa misy inona ome vola aloha Mario ahoana ka tsy manana mihitsy le zaho zare zany angatapaka amin'ny famatsim-bola avany amin'nga lehibe mahandreraka koa ty Mario ty ohatrany tsy mampino anome ve ianao sa tsy anome malaza tsy hinanana sahala ny vitsaoana fotsiny ihany nge zany nareoko inona ny anadalàna tena amin'izay lahantitra efa tsy isy irahana azy intsony ka rehefa tsy mety ny atao ry Mario dia tsy misy inona azo atao tsy azo aderany nenareo raha izany ka anome ve ho asa tsy hitady hevitra hafa rehefa tsy anome ianao zao taloha misy zao inona koa ny dikandreo sy rendrina fa manaraka indray fa tsy
zao ve ianao tsy manana roatra ny tsy fananako ary inona no ataoko tany mena ve irehatra e tsy manaiky an'izao kosa a miatika eny ange amin'ny ho asur Mario e aza mba atao an'izao amin'ny manaraka fenao koa tsy mahalala teny gasy zao a mila vola fa tsy mahandry ny amin'ny manaraka lazainao ka tsy misy afa-tsy rangaha ty va izy anefa sara e draydraydraydraydray tsy misy hevitra tsy efa laza taminao hoe aza ampidirina amin'ny resaka fifandraisana mihitsy na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba hoana ie efa nilaza tokoa ianao fa zay resaka fandefasana vola koa ve dia aniny tsy mahazo resaka ve ianao samanadala e tsy te hametraka trasy aho a ninonninona tsy mola mazava aminao foana ve tika tongavana hatramin'izao kely saidratsy vatra tsy hamela trasy tokoa ve zany ianao nahoana no tsy vatrako raha mitavosavosa ve tsika ry sandaka enlazy e amin'ny fomba hoana ny ilazako izany voazonao a dia ahoana ary ny asantsika raha tsy afaka miona matetika antsontsika mivatako eny ihany a mametrapetraka anarana kosa tsy azoko atao mafampana mantsy ny toedra raha amin'izao fotoana izao fa tsy fisifika azonao antoka moa zany fa mahafantatra ny mahana rehetra momba tsika laza indrindra io zavatra ataontsika io inona fotsiny ary ny antony nanaovana andreny fihetsika ireny aminao inona mazava be nge fa te hanangarindely le daly e izao ny adala tsy mbola tonga saina mihitsy tamin'ireny fihetsiny ireny ka ina zany efitra e tsy misy afa-tsy mitandrina dia izay ihany asakasako koa no raha mbola hisisika amin'ny mibandy iny e ianao ny fitaovana engany afantarany indrindra ny antsiprian'ny afera nanahoana le izy akilinivo malahelo milaza mindrifa fa ahoana tsy nahita fika mihitsy aho e gidragidra iza no azoko tato an-trano gidragidra ahoana koa tahaka ninona ozy indri sermonina sy moraly nataon'ny orotaniko zany ve onaky lazaindri taminy angafa tsy mianatra sony a nahoana moky nilazan'izany aminy ahy zay aza tsy mifankahita mihitsy fa ahoana ary raha vita ny gidragidra fotsiny ngeky iry sanda nahazo ahy dia vita ihany e zany ny tena hoe nangataka voatay maina fa ahoana nefa mifandehany nangataka vola tany amin-drabofy a vavy zany nahazo ahy zany fantatro fa nilazain'ny oro taminy hoe tsy mianatra tsony avela ho any ary aky rehefa misy olana fa manao ino indri zao aloha ary manao inona sa manao inona zao hitandry mihainohaino ato izao fotsiny fa nahoana tsy mahazo mivoaka amin'ireny tsony ahy dia manaiky an'izany koa indri inona ary ny dedavindreo ataoko tsy mba fantatry indri verinivo le hoe aza te endry loatra nefa koa aza te adala loatra koa e na zany aza okaloha moa dia mitsapitsaka e rehefa mangaditsika indraisaka iny tsy ho hiteo ihany ve zay atao dia hitandri fa kolonia andrabofinareo indri zay aloha e inona zany no ataoko izy indri zao a torohevitra nomeko andri mba tsy sy nigidragidra dia ndao hiaraka koratratrany mba fetsifetsy e aza miteniteny fotsiny fa tonga dia lasa tsy misy miteniteny koa ne rehefa veriny e fa sy koa nga moa ely ataondrabovy tsy mahita tokoa ngiana ariary aza raha tratra ny mandika ny teniny vavy be ivy indri nivy dia mbola hitomany izay volany amin-drabovy indri foana mahaiza mihetsiketsika ary kiala hetsiketsika amin'inona za aloha tsy manam-pahaizana zay le mahavoandri zay sasany noro isan'andro amin'izay resaka fahaizana tsy manam-pahaizana zany foana nanadiovan'ny atidoandri tsy voatery ho be diplôma nefa kiala vao mahazo vola e arakaraka ny fihetsiketsiky indri ihany io eny e mazina tokoa aloha zany mivintana sisy e izy daholo hitako raha baina tokoa ne izao tsy dia hoe be diplôma manao hoany e nefa takininona moa fandehan'ny afera mitandria amin'izany fa ao nga aloha tatandrisa tsy ao e izy aza lasa ndraiko lasa izy lasa ny ambato ndraiko lasa hovinaky dry ina ty mahataitaitra andry taitaitra maninona e gaga fotsiny amin'izany lasaindry izany aleoko iny andeha ihany a iny ny tena be gidragidra eto tanàna e
Ratsy indrindra, iza moa miantso anazy afady? Laza ihany ty e. Ay ve, manahoany laza? Miala tsy ny Arnor raha miantso anao am'izao a. Tsy misy siny akory ka. Nanandrana miantso anao tamin'ny ora ampiasana fa tsy nahazo anao mihitsy. Zany ve? Fa aiza moa ianao io zao? Mbola te hampanaovana mission e. Ka inona no atao anao ary? Ino raha kely anao Arnor a? Mba atsotseny any an-tanao azafady. Tsy be mantsy ny fifandraisana ka sahirana vao mahazo anao any Antananarivo. Tsy olana ka, inona ny afatra? Raha tonga ao sanga hoe dia aza vela etiketsika eo pasavy miandry a. Eny ary, aza matahotra fa tsy maintsy tonga ny afatra ao. Ankoatran'izay? Zay ihany ka. Dia misaotra anao mialoha e. Fa manao ny asantsika ao. Mandeha tsara ka, rovina ianao miverina. Afaka roa andro ao. Zay ma misaotra alika dia manapy e. Tsara fanahy laza. Tsotra be koa izy. Fa dia tsy misy afa-tsy resaka asa foana ny fandraisany amiko. Ny veriko fa hiresaka zavatra hafa izy ny antso anaty eo. Inona moa no anteneko aminy? Izy aza efa nitsotra tamiko fa manana an'izany fofombadiny izany. Raha ny fahafantarako azy dia mbola tia ny fofombadiny io. Iza moa no mahafantatra raha zany sandany lasainy tamiko teo izany ny fofombadiny? Sanda? Anarana mitovy sa sanda le olo-patatra io sandany lasainy tamiko io? Mario, tsy azoko mihitsy inona indray mbola tongavanao aty? Kary aloha tafiditra ao an-trano fa mitabataba ianao fa tsy Tafiditra trano ahoana e? Za hoe nanafatra anao mankanesa ty? kalma raga fa inona ary ty a? Nitoetra anao mandidy dia homana iny tena mahasosotra anao aminao. Taky niny ariva avanao tamin'ny zahako mitady anao indray mandeha. Raha faneperanao atsy-antsoantso, tsy fanerasera aminao matetika izany, tsy tokony ankaty trano aty ianao amin'izao oro izao. Ne verina raha izany e. Za koa nga mihevitra fa mahafaly anao fahatongavako. Verina hoe zandray. Ody. Ka raha hitan'ny olona mivoaka sy miditra eo, tsy anahirana. Ka ohatrany tsy mahafaly anao nge ny fahatongavako sy mahita aty. Mipetrary mareo fa efa tonga eto ihany a. Aza atao tsony ngary na manaraka fa tena tsy tiako. Enao ihany ange ny nametraka an'ilay fifehezana e. Nefa toy ianao ihany no mandika anazy. Mipetrary moa dia aza tezitezitra ohatran'io tsony e. Ome bizo ary aloha ahy e. Ary fa ataoko mipoaka be. Tsy tia aza mipoaka be zany a, le bizo mamy be ny tadiaviko. Zay Le mbola mamy kokoa noho izany ka. Oina aloha, misy inona fa tsy tohatra ny isan'andro ianao a? Tsy mbola nahitanao krizy sahala amin'izao mihitsy hatramin'izay nahafantarako anao. mahasorena nataon-dramanana. Ramanana mbola ramanana ihany e. Ohatran'ny titena koa ianao izany e. Inona mahasarotina anao an-dramanana kanefa ianao aza manao ambadiko? Aka tena tsy tiako rangany nampirafisinao amin'ny endrangaha tsisy lana azy iny a. Aza miditra amin'izany kosa aloha. Tsy efa ndresaka ny antony rako tamin-dramanana angamo isika. Tsy tiako ny fampitankosonanao amin'ny ramanana na dia izany aza. Azafady kosa aloha. Efa nanaraka ny teninao momba ny laza. Ka tsy tiako ny arahanao amin'ny ramanana e. Zay fitiavanao azy any anao ny anao. Fa raha ohatra ka hoe sotokan'izay fotsiny ianao amidin-drangah eny am-pitsanganana. Mahafantatra ny ataoko ary Mario a. Ary raha hoe fitiavako aza, ianao aza nge manambady mihitsy fa tsy mba hoe manao sipa akory. Iza kosa mandondrona vao maraina izany? Ohatra hoe jerena. Manahoana ianao? Manahoana toko isa ny tadiavinao? Saika mba hitady amin'ny mady mizely mora azafady. Voro? Ao ihany izy ka. Andraso fahatsoko. Azafady, iza aloha le nitady azy e? Laza hoe mpiara-miasa aminy. Laza? Tena tsy naposiko manana namana mpiara-miasa sahala aminao izao mihitsy oro. Isaka izany? Za ihany Ronoro a.
ve laza e mandroso ianao mialatsina aloha fa nanelingelina vao marainy tsy olana ka mandroso e izy akiny laza izy kosa laza nivo a raha vaviko nivo ary mafantatra mipetrapetra e tsy andokorana aloha fa mbola misy fotoana kely ovonjeko mandra-peona tsy hoelary eny ary toa ranao maso nivo zavy e ka varina mahita azika tsy reny ve le atsoina hoe zanajavatra sany a zandrinao isa zokonao zandroko tsy ratsy kosa tovavy so sady mahafatifaty ary amangivangy anareo matetika aty raha izany oty ary to mangarika ianao e misy inona aloha no nanainganao vao maraina tahako izao e vazovazy aloha le teoronora fa zao e miala tsino hoe raha manelingelinanao vao maraina ny andro mantsy andro tsy fiasana za nefa le tsy teto atoerana andro maromaro ka lina mafy mantatra nytoen'le asa nakiniko taminao tsy misy tsindre a ny asantsika konga mo misy fiasana na tsisy fiasana zany marina aloha ny teninao e ka zao tsy tia resaka betsaka taminao tamin'ny telefona ny teny mantsy atodika ara fo manalelatra so mipaka ny ampotosofiny izay tokony tsy hafatsatra azy ny resaka ka ampandamoka ny ezaka efa nataontsika tena tsy araka ny everako azy mihitsy ny fandehan'ny tira raha tery laza fa hoana ronoro a tsoroko aloha raha ny tena lehibe faratampony amin'le afera dia tsy manako lazaina fa le bando ny lazainao tamiko iny mandehandeha be mihitsy iny maro namana loatra e sahirana ianao manavaka ny olon-dratsy sy ny olotsotra mifanerasera aminy misy zavatra ataony tokoa e nefa tsy fantatra na inona nataony zay ny tena olana amin'iny zalahy iny misy vehivavy ray izay zao a voalaza fa vadina miara-mipetraka aminy ie vehivavy ohatran'izy zany ronoro a vehivavy tsy de lava nefa tsy de foko lava volo zarazara fiodirana mitondra fiara katikatira izay foana izy isan'andro san'andro ohatran'ny olona tsy de mbola fahitako loatra zany le olona mampiaha ohatrany tsy sala amin'izay ono aloha e fanontaniana ihany ny aty mbola tian'le fofombadinao ve ianao zany hoe eny mbola tia azy aka nefa zao resaka mampiaha momba azy zao mampiana tsikelikely ny fitiavako azy fa inona aloha mahatonga amin'ny oromanontany zany misy olo-kafa miaraka amin'ny lehilahy io koa nga hitanao zay ny vehivavy hitako miaraka amin'ny matetika fantatro amin'izao fihetsika lazy zao fa latsa-pitiavana tanteraka amin'le fofombadina izy tsy manam-pitiavana laza na dia kely aza hatramin'ny nahafantarako azy nefa dia tsy miala ataon-tsaiko izy saingy tsapako fa tsy misy toerana ho aho am-pony ny asa tokoa no mampifanakaika amin'ny fitiavana ny fofombadina io no mampitototo azy vao maraina makaty amiko izy oro santa io e eno a olona azo antoka ve io aza mahatahotra ianao olona tsy misy dikany io olona tsy misy dikany ahoana inona ny arahanao amin'izay olona tsy misy dikany sa ianao lasa-dala aza mikorotana sara amin'io ianao mario a fitaovam-piasako ange io e ka lazaina fa tsy misy dikany izy anefa io e zanakiramanana io io fitaovana hahafatahako andramanana rehetra rehetra efa mitonatonana mihitsy tony inona mampitonantonana ana amin'izany e tsy fomba fiady daholo ve zany manantena zany ianao fa borakio aminao daholo tsy ambaratelo izy mianakavy tsotro zao aza miadaladala ary sanda misy resaka hafa koa nge mbola tsy mampilamina saiko mandramanana mianakavy resakinona koa misy polisy ny anankiray amin'ny zanany raha marina tsy manana zanaka afa-tsy izy mirahavavy a io sy ny zoko mivavy ihany ka iza ny verina fa polisy amin'ireo asa tsy fantatro
Firy-taona no mifanerasirako tamin'izy menaka fa tsy mbola nahita an'izay tokony ho polisy tao an-tranony raha misy koa zany ve tsy efa nilazainy nivy tamiko. so anambaravarany mpamosavy ianao miala sikidy ry sandy vao gaga. So mba ianao araha nyraisim-potsiny amin'ity toetranao diso mitandrina sady mahimahin-davy io. Zao ianao ka mahita izay hoe manana zanaka polisy raha manana e sisisy e. Tsy afaka miokonanga fa tsy maintsy mitandrina mazava. Afa nge mitandrina e, afa koa ny mana mitsenjehana. Zany hoe ahoana? Isaky ny mahita olona ve ianao dia tera-tsemboka eny foana so lasa adala nefa rany. Ka izaho tsy mahatoky foana e. Lasa nga verina efa mipetra-potsiny amin'izao fotoana izao. Tsy efa mandehandeha mitsikilo tseroa. Zangery mareo tokony hisaritaka e. Ianao tsy manao afa tsy mibaiko fotsiny. Za kosa mipanatanteraka mivezivezy etsy mivezivezy eroa zany efa tsy mihotsina. Ianao ny tera-tsemboka aloha amin'ny efoka. Makanisa ihany ianao eo amin'ny toerako fa tsy mandehana fotsiny ho ianao milamina na olona tsy te-hitodika aminao aza voasarika raha vao mahita mifetsika ao fotsiny. Eny e, tavadiko ny resaka dia ahoana zany io sipy io? Io izy io ka ahoana? Tsy ratsy kosa aloha izy ataovy izay tianao atao amin'ioko. Izay tiaka atao amin'inona ahoana moa? Tsy mazava aminao ve ny teniko e. Ataovy izay tianao atao amin'io. Sipa mandeha ho azy io. Raha sipa mandeha ho azy zany ataoko ino? Ho fanalana azy e. Mba tsy hakodikody lavanao tsy basy ny poka tsy nitsinina mitranga kanefa efa ohatrin'inona sady ery nareo. Ho aizy indriry nivo. Zomangy eny andro e. Dia raha zoma dia maninona? Iza no hitandria atao trano zoma halina ohatran'izao? Nivo a, inona ry ty ataondry ity e? Sady misotro indri no mifoka. Zao indray dia mahita izay mivoakala. Dia maninona e? Fiainana daholo izany. Oh, kitsiry nivo a. Tovavy nge indri e. Ko raha tovavy za kosa aloha tsy hanao fiainana nitra sahala amin'indry izao mihitsy He, anatina indri izany vavandry izany. Ndray andro any ataovy tsara. Ka za tsy hiboka atao trano ato foana. Impiro tanora koa nefa tsy aloha mba manararotra. Tsy fantatry indri ve fa mangiry firy ny ray aman-drenitsika amin'izao ataondry izao. Tsy te halalana izany ataondry zareo any eny mahatonga tsy mivaky loha e. Tsy tsy misy tokony hidirandry izay ataondry zareo any. Raha indrindri ary eny ny lesoka fantatry indri fa tsy mety nataony. Za ve zafady kely raha tena marina fa malahelo zareo amin'ny ataoko dia tokony mitondra tena tsara izy ataoko fitaratra amin'izao fotoana izao. Aiza moa dada? Asa hitandria amin'izany raha ny tena marina tsy tokony araka amintsika atao trano izy. Fanampon'izany nenona kaiza nisy olona nanasana azy sakafo. dia izy rehetra ny fantatro olon'oro dia manao sipy dada. Nendray tsy mahatoky azy mampieritreritra ny fetsiny. Iny koa ny lasa fa izay tonga izay mipaka mahazo toy mipetra indray atao trano. Ahoana tokoa ny mitady sy ny endreto. Marina ny tenin'ny nivo. Toa anarina fotsiny sisa ny mampivady azy fa samy manao izay saim-patany. Nivo no mampalahelo ahy. Manao mihitsy any aminy. Voafehako ve izy manomboka mandeha any amin'ny lalan-diso izy iny mantsy. Inona ny ataoko hanavotana azy? Ary misy olona mandehandeha atao tanànako izany oka aloha tazaniko efa eto am-baravarakely. Dada ohatray misy vehivavy miaraka aminy.
sady mifampitatana be ry zareo dia lasa mivoaka vavahady fa ohatray sanda ve zany miaraka amin'izany tena sanda mihitsy iny fa ina nitondrano atynyty toeran'ity nolo tsy mazava aminao mihitsy ve tsy mazava tena tsy mazava amiko mihitsy zao ary fantatrao ve izavy retsy amin'ny latabatra amin'ny farany efitra any retsy rery amin'ny farany efitra ao zao aza mitodika avy hatrany aloha e sao dia hitany eo ianao ka fantany etsika nivy de ny fantatrao ireo olona miaraka amin'ivy ireo fantatro daholo reo e maro eo namako niara-ny anatra zay ary mbola mpinamana hatramin'izao mpinamana io a nefa tsy namana io mihitsy a na tsy mananamana mandrakizay aza zany ve ka io nge le bandony resahako taminao e le aiko lehibe ampanoa ferana zava-maty hoe riry tsy hoe lehibe faratapany akory fa isan'ny londohany tsy manana profo mazava momba azy apa tsy mbola afaka mihetsika aloha e fantatro tsara zany e fa ireo vehivavy miaraka aminao ireo no tena tiako antaninanao nivo aloha ny anankiray dia sanga zao ve maro io no milaza fa tsy mahafantatra ny sanga mitombona ihany ko nge zany masipa amin'ny maro eo azy io raha sahala amin'izao e marina zany saingy lehilahy tsy misy dikany aza misafoka sahala amin'ny olo ianao laza ny tena marina mantsy a dia miaraka amin'ivy koa mario miaraka amin'ivy eno zany hoe misary adala amin'ny maro eo daholo zany izy rovavy reo sy tanora entin'ny fandrosony reny ka sanga ndraika tsy tovavy kely mitovy amin'ivy efa lehibe noho izy maro koa nolaza fa efa tsy miaraka tsony izy sanga tsy marina zany e mifankaty tokory zareo taloha nanambady nefa mario mbola mitoy ihany ny fiarahan'izy roa e ary nivo ahoana momba azy somary tsy fantatro nivo raha tsy mahafantatra ny fiarahan sanda sy mario na fantany ihany fa zareo mihitsy nefa manao an'ireny fiainan'ny tanora ankehitriny reny fa ona ronora efa ela ve nivo mifanerasera tamin'ny mario sanda efa ela izy sanda ka sady sanda mantsy zanaka hatranyray aman-dreninay no nandraisana azy mario kosa vao aingana no mifaneraseran'ny nivy taminy fa misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ry laza inona io sanda zany le fofombadinao izy indrindra akoatra nampirafisana tamin'olo lefa manambady amanjanaka sy manao ferana zava-mahadomelona dia mbola zao koa nitoetrany tsy naposiko nitoetrany sanda zany efa tsy mitentsony vao fitaky sanda tanteraka fa maso rena ahy tia za tany amin'ny maro io no tonatonana nakarano sy momomba ny sanda sahala amin'le boka mialy pozaka na tokony androsa aza ny asantsika vao mainky amin'ny letika fomba ny-javatra zany e aza atao makivy na neso anahity angambany daly ay koa sahala amin'izao ry zareo ary dia mihevitra ho birikin'olona mihitsy zany le bandy io zao tsy hainao rery izy rehetra ireo mihevitra antsika ho tsinitsinina daholy aza taitra fotsiny nefa ary atao votony tsy mahita azy tsika izao zay mihitsy oronoro manaraha maso akaikin'ny ataondreo a misy resaka ray tsy apozinao koa nefa ty resaka tsy aposiko hoe ahoana ronoro miangavanao aloha tsy ho sendoatra ka ahay ampitony fo e momba ninona kosa nefa le izy le vadin'olona ny fampiresahany sanda taminao e tsy izy akory fa ndrainay niteraka anay sy nivo ahoana tsara hoe ronoro zaniko dadanay le olona miaraka amin'ny sanda fa ahoana nafantaranao an'izany efa ela ny nahatsikaritra fetsika hafahafa nataondry zareo ohatra ray ny fahatongavany sanda matetika ny an-trano modinivo ny tadiaviny ny tena marina nefa dia vada ny tena ilaina ka manana porofo manamarina ny teninao velo ianao e tsotro zao porofo ray fotsiny ty saray asehoko anao ty
Tsy mbola nisy sahalana iny a. Aza misabambona sahala amin'izao ahy ianao. Ho raisi-potsiny eto ange farany. Saika tsy hitako nyvaramvarana mivoahana an'ilay toerana. Ina nefa ny tena mampitoetra anao e. Ianao hoe manatsafy e? Dia tsy hitanao fe fa laza sy ilay sipany niaraka tamin'ny bary iny. Fa zanga jamba aminao. Hitako tsara mihitsy ny rehefa ny diko fanina, ny diko tsy taitra akory. Satria ianao mihevitra fa isoma aminao laza. Dia ianao nykôtikôty lava ohatriny io. Ampidi-dozantsika. Olona variana mahavariana anazy ary. Tsy mitompo maso ny jery anao akory. Ianao ho fatapana tsisy dikany. Zao aloha, na ny mahita laza aza tsy tiako. Tsy dia nitahotra araka ny fiheveranao akoa na nisorako fa izy angaron-dehilahy mihitsy ny tsy tiako. Ary ny sipany araka tamin'iny ve aloha fantatrao e? Tsy mahafantatra an'iny. Fantatro tsara nefa iny. Fa izy iny e? Marina tokoa ny teny Andriamandery Mario a. Teny koa ahoana za? Le momba ny zanaky ramananako. Zany hoe polisy zanaky ramanana. Le niaraka taminy teo. Voalazanao. Ne tia. Mahatahotra an'izay koa nge zany ianao napitsokanao ny matanjaka nanaraka ahy e. Oka zava. Noho nivo mamo, doroka sahala amin'izao no nanarahako anao. Jerety izy ane, efa tsy mahaleo petsony. Raha hitanora amin'izao tia. Tsy maintsy nanantona antsika izy. Dia ina no lazainao? Tenga tsika vao tena tsy hafanialy e. Ono a? Atao ahoana zao teny hivy ity zao? Entomodany aminareo anko. Iny natakana alako ty sipy ty. Zange olona efa manambadiko amin'ny fomba ahoana nitondrako vehivavy any an-tranonay. Tsy ataon-drandasa fotsiny izay azo a. Maninona raha entinao any aminareo io? Azafady. Raha hitan'ny olona an-tranonay amin'izao io, anahirana, anadiady azy zareo, ampiteny any tsy tokony ho teneniko. Tsy aza ataoko nefa manary azy amin'izao a. Eto any amin'izay hitondranao azy any raha izany ka. Ay, eo any amin'ny hotely zany zay dia any zay ny atory. Lo Manao ny laza? salama tsara dre fa hoaiza vao maraina ianao e. Ho any amin'ny sanda. Any amin'ny sanda anao inona any? Betsaka ny zavatra tiako resana amin'ny vehivavy iny. Sady te anontany momba nivo Fa manino nivo ronoro hatramin'le nahitantsika andry zareo ny araka iny tsy mbola niditra an-trano mihitsy nivo hatramin'izao. Zany ve? Ka naninona tsy nilazainao tamiko zany hatramin'izay e? Ka niandry any ahy e, tsy niditra ny trano mihitsy izy. Fa tsy fantatra mihitsy ve izay misy azy hatramin'izao? Any any izy mandehandeha any fa tsy te hody. Mana sao dia isan'ny manao an'io afera ratsy ataon'ny sanda sy maro eo koa nivo. Ka mila mitandrina tsika raha izany a. Tsy zoviana aminao nga mba nitoetra ny sanda? Efa nitsorinao taminy anga fa tsy hanambady azy indray ianao. Tsy misy fotoana nionako tamin'ny sanda intsony hatramin'ny resahako tamin'ny Mario. Zany hoe taoriana le fotoana nangatahako renseignement tamin'ny Mario momba azy. Zany ve? Oka koa andeha amin'izany rangahy. Za raha teo no tsy mana ny eritreritra ny hanambady any sanda intsony. Namana efa vitany aminay e. So manelinkelina anao no ferisahako momba azy. Toa tsy miteny mantsy aleoko. Za ve? Mieritreritra fotsiny aho hoe ny fiarahantany dada ve no naharavany anareo. Ka tsy mahasoa matoa tsy tanteraka e. Fa tena nitsotsoka fotsiny izao ngery zareo tamin'ny fotoana nahitantsika azy iny. Ka mazava zany nonoro fa misy tsy mety ataon'ny zareo reny a. Zao fotoana tsy ahitana nivo izao no azona manapoaka indray aman-dreny raharaha. Zany efa milaza aminao fa tsy mbola fotoana zany zao. Tsy mbola misy pirofo mivaingana eto am-pelantanantsika ka aleo no ilamina tsara. Misahavotofoto ny vainako tataotr'izay na andisy fanantenana tanteraka sanda. Tsy napoziko mihitsy ny toetrany. Na i Mario aza olona matotra sady endrika eny nahafantarako azy. Ka olona tsy misy ilana azy.
na sorena loatra nareny tenin'oro hoe ny rain'izy nivo no nampirafisiny sanda tamiko indrindra moa sarina sehoan'oro tao adinoko tanteraka ranga sanda ampisainako izay rehetra vity izay fa tena tsy afaka atao tsaiko kosa aloha le fihetsiky norona reny teniko hoe tsy hanambady ny sanda tsy ny teny tsy ny volana izy ny voaramena be ny tarehany fantatro atry ny ela aloha fa tiany oro hatramin'izay na ina nafina ihany izy androany kosa tsy tako no afelona ny fihetsepony inona nefa moa tokony misakana tsy ho tian'olo tovavy sahala amin'ireny ny sahazany fitiavako tovavy mendrika manam-panahy be herim-po sady be herin-tsaina raha ny bika sy endrika indray mitadinina mihoatra n'oro mila olona toa azy eto anilako ahy hiaraka makivaky an'izao fiainana izao ahoana indray e aizy kaladaly ry kaladaly izy ny fisandray e aizy izy efa lasanody so ihany sady faly anao zao no afa-po mare an'izany a tsy tonga ao an-tsainao mihitsy mantso mahazo any amin'ny ranja amin'izao za tsy mody lavo zao a ianareo ve tsy efa hifanaovana e fanaovana ahoana izy koa re mba tsy modiko ny azy misy antony mazava any amin'ny havany anga izy matoa tsy mody reny ay de mihinana izany koa ianao e tsy te hiditra lalina amin'izany koa any tena marina e sy ampy amidiny ranja mikely foana ianao ry mario tsy izany koa aloha maika zao e fa ahoana tena mila mitandrintsika fa mitady ho ratsy ny draraha mitady ho ratsy ahoana le ty mazava zao fa tena polisy tokoa le noro tsy efa nilaza taminao angamo hafa polisy ny ray amin'ny zanakiramanana tena tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy izany ka nareo tsy ampy ny fitiavan-dramanana loatrako aza mino ny teniko ihany de ahoana zao zany hitako izy tsy laza zany kosa aloha tsy midika fa polisy nikaly iny a profo hafa kokoa angamba no tediavina de zay vao mino ka tapahanao avy hatrany eny teniko e fantatro fa tena saika ao any an-trano zareo rehefa nresaka maritra atao anaty fiara nefa de lasa indray hatreto aloha de tsy misy profo milaza mihitsy fa polisy ny raha vaviny nivo ny fanolotra basy angery zareo e ny kirakira fitaovam-pidiana koa misy dikany tokoa za saika hitady anivo tany aminao angamba iziko ny fantatro ry mareo de mila mitandrina sika ary ny fiarahana amin'ny ivo ny tena anahirana de ahoana zany atsara treto aloha le fiarahana amin'iny ka mety ampididoza tsy koa tokony tsy fanerasera be loatra tsy efa nilazana zany taminao angamo a fa fotsiny nge nataonao hatramin'izay e tsy nijanona ianao fa nataonao ihany nataonao ary nivo inona nidirana amin'ny aferatsika ny fisonoro nge ka piravavy e rehefa teren'noro any ve nifo tsy hibaradaka amin'izay tsy tokony lazainy any fa anga nivo mahafantatra ny aferatsika alaza ataovy tsara ao anatin'ny sainao fa tsy aleo any laza mihitsy noro sy nivo iny ny fitaovana afantarany hatrany amin'ny atsipri amin'ny momba atsika zany hoe tsy mila resaka betsaka izany ry mario a zao fotsiny a atsahary manomboka izao ny fifaneraseranao amin'ny nivo iny azafady kely aloha ianao nga mibaiko amin'izay tiako atao tsy tonga ao an-tsainao mihitsy zany ny fifaneraseranao aminy ny fifaneraseranao aminazy nge ny ampivony varavara ny fonja hidiranao e somba ny asarotam-piarinao kosa mibetsaka e a fantatrao mantsy fa tsara ny fiarahana de tadiavinao sarany zay ay kosa de tsy hamianatra anao akory milaza amiko fa miaraka nareo ianao ihany angenina anao zay ny arahako taminy ka inona indray everinao fa anaiky mora amin'izany a manko de anao inona ianao ifankahitsitsika ho hitanao kely nonoaky ahoana manany aminareo sy mario miaraka angakinareo zay angamba ny azo ilazana azy angamba sa tena izy miaraka zay e zay ny tena marina tiako aky mibandy iny
Ary izy ve maty andry? Raha tsy izany ve izy fikitra be amiko sala amindreny. Tiako fantatro indreny efa Arinivo manambady Mario. Tsy asiako olana fantatro a dia adiniko daholo ny gidrakidra eo amin'ny fiainako rehefa miaraka izay. Dia ho hitandry tsara ny anaova ny vady Mario andry ariko. Ahoana moa ny afantaran'ny vadiny fa miaraka izay? Tena tsy mahafantatra ny vady Mario tokoa ndria. Hafahafa ny izy amin'ny firesaka indry izany. Hafahafa maninona? Mampitandrina andry fotsiny aho. Ka sao ndry koa sara ny taran'ny Mario e. Ataovy tsara ao an-tsay andry Nivo a. Fa raha tia Mario tsy azony sakana izany. Hitandry amin'izany? Ndry any ane nanao izay ny rahanay e. So adindry ary izany. Avelao any izany Nivo. Fa ina aloha ny tena antondia andry e. Teo aty amindry fotsiny a. Misy resaka tena mahasorena mafy mihitsy kia. Inona ke? Ny ataon'ny dadanay kinina indray moa. Fa misy inona marina e? Inona ny tena tsy zakandry amin'ny ataony? Izy mampirafy. Efa nilazaindry an'izany fa hono aky. Tena azondry antoka ve izany? So dia mba tombatombana fotsiny ny indry. Iza fotsiny ara osy indry ilay vehivavy andefa samy vola isaky mihetsika. Amin'izay tsy mba vola kely fa vola be. Tsy vitan'izany fa mifampiantso amin'ny matetika. Ery misy an'izany e. Efa ela ve izany sa voaingana? Hatramin'izay ka hatramin'izao. Izany sipan'izany mahavariana azy ka ny arinanay. Tena marina ve? Ary misy olon-kafa raha andramanana tokoa matoa izy tena tsy rema tsy revelona sala amin'izao. Araka daholo kiny fetsiny a. Ilay olona miaraka amin'ny fotsiny ny tsy fantatro. Fa mbola ho fantatro ary dia hifampitady amiko tsara izay. Odio! Oay, Noro Mansoa. Masaka ve? Dia malahelo aho milaza aminao fa tokantany lehilahy iny ato e. Na izany aza aloha misy azo arosanao ihany fa Mansoa e. Vazivazy ny ary laza. Za tsy aritrela. Hitondra an'ireto dosie reto ho siniavinao fotsiny no atondihako. Fa manahoana aloha ny fahasalamanao e. Efa mety tsara ka. Vao avy tany amin'ny dokotera nge azo io e. Nieritreritra ihany aho hoe ndeha andala ao am-piasana fa so misy asa makana. Roviana ho tapitra moa no maika ao am-piasana e. Ataovy aloha izay ahasalama. Fa ny fandisiko aloha sika raha nandeha tany ianao e. Izay aloha dia marina. Vao naharainy apellanao aho mantsy dia niala tany. Ka mipetrapetrary aloha e. Dia inona aloha no aroson'ny Noro e. Aza dia misahirana fa za nge tsy aharitrela e. Dia samba ny kosa ve aloha vao miditra aty aminay dia tsy horosona na dia hoe rano mangatsiaka aza. Ka Ny olona sahala amin'izao hosorana tantely, hosorana menaka, sa tsy izany moa? marina izany fa sahiranako indray ianao zaniko. Tsy olan'izany ry Noro. Mipetrapetra aloha fa tsy ho fanandresaka eto fotsiny ianao e. Ka inona no sotronao? Zusa mahavoan'le maherihery. So ihany ka tsy dia mahavofiry an'ireny mahery eny Zany ve? Ka ataovy ary Noro. Misy fanontaniana tiako apetraka aminao ty. Momba n'inona izany? Momba ny Sandra sy ny dadanareo e. Raha tsy tianao nefa moa miresaka an'izany dia tsy maninona fa ajanoko ny fanontaniako. Tsy mampaninona mihitsy ka apetrao ny fanontanianao. Ka voalohany indrindra raha dia efa ela ve sa voaingana no ny faneraserana roa tamin'ny Santa? Efa ela be. Ankizy niaraka ny lalao izay. Na dia somary efa lehibe noho izay aza izy. Kanefa tena mpinamana tsy mifankafo izy sy Nivo. Inona moa tsy hafozany an'ny Nivo ianao? Tsy niazony izay tiany ho fantatra momba ny ao an-tranonay, indrindra ny momba ny dada. Tena vehivavy ratsy saina tsy. Efa ela zany izy sy ny dadanareo niaraka. Tsy fantatro mihitsy. Samy nahay nanafina ny fiarahany zareo. Ary mba manahoana ny Nivo zao? Namitsaka tsara ihany taorinan'ireny tsy nahitana azy ireny sa? Toy ny rano atety andamosiny gisa ny fananarana ny Nivo e. Nataony ihany nataony. Tsy haveniko anao aloha Noro.
mana no tafiditra amin'ny aferany sandy io Noro, ary tsy izy rery no mampieritreritra fa ny dadanareo koa. Iza tokoa moa mahafantatra raha dada ny lehibe faratampony amin'ny raharaha io. Izany tsy mahatamana azy eto Antananarivo. Tsy maintsy hitantsika ihany no marina ary Noro, ary aza matahotra ianao fa tsy hamelanao rery akory rahantsika mitady ny vahaolana momba an'izany. Arono ahy e. Mbola tezitra amin'ny sandanga ianao? Tezitra tamin'ny fitaka sy ny laingana taony aho. Akoatr'izay tsy nanenenako aloha ny fisarahanay e. Rehefa nolazaiko taminao reny momba anay, efa vitatry ny ela, efa navadiko nge ny pejy. Fa inona aloha mahatonga ny Noro mametraka fanontaniana ohatr'izany e? Ianao mbola miresaka azoka. Ka mbola misy resaka hafa koa nge mahakasika ny sandy. Azo lazaina fa tsy dia ela akory ny fisarahanareo sanda. Dia efa nanadino asady ve zany ianao e? Tsy ela ho ianao. Vao nanomboka niaraka tamin'ny sanda dia nahatsikaritra fa tsy maro toetra izy. Ka nateo aza ny fitiavako azy maty sy kelikely no izay toetran'izay. Tsy misy toerana azo tsony atao poko e. Olo-kafa zao no tiako omeko ny fitiavako. Tsy fantatro mihitsy zany ny fitiavako anao ka. Amiko indray ianao no hibaboka. Tsapako mantsy ankehitriny ry Noro fa diso lalana sady diso hevitra tanteraka hatramin'izay a. Tsy tonga atao an-tsaiko mihitsy fa tsy lavitra fa akaiky ihany ny olona mendrika ny fitiavako sy tiako eto anilako amin'ny androm-piainako sisa. Zany ve? Noro, fantatro ve izy olona tiako? Tsy fantatro. Iza? Tsy izy akory zany ry Noro fa ianao a. Za ve? Eno a. Tiako ianao ry Noro a. Asa ahoana ny hevitrao? Raha tao hoe manaika, tsy mampanina anao ve ny tiany zanatra filahanao? Inona moa ny dira ny fitiavanao asy ny fitiavako anao amin'izany ka? So dia adinonao ary fa raiko ny terakano na arava ny fanindrina sy ny fikasanao e. Ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka ary Noro a. Ka raha ianao tia, za koa lasa mpitiavana tanteraka aminao. Tsy mandray telefônina mihitsy raha manana. Name fotoana anazy tato amin'ity toerany teny efa dia tsy mipotrika. Tena tsy fanao ny hatramin'izay zao. Misy antony koa zao fihetsiny izao. Dia vera fanaiko mora amin'izao hitan-dramanana tsara izany. Tsy ho zakan'ino ny valo fatoka. Manomboka amin'izy tena ka hatramin'ireo zanandreo. Afantatra tsara natao hoe sandizy mianakavy. Hitany tsara. Elaka izany sande. Zay indrindra vao tonga aty aminay. Tsy zany kifa faherana loatra kisa tato ato izay a. Enganety ka ho izany tokoa. Tsy azo kokindry inona ny tindry lazaina. Momba naisinareo. So zany ara mampiafafandry amiko e. Diso eritreritra indri. Tena tsy naposiko zany eritreritra indrika izy ny. Eny mety ho diso eritreritra tokoa. Tena diso. Diso hevitra tokoa ndry. Sy mba manana eritreritra hiarahara aminareo mihitsy aho. Na amindry, na amin'ny Noro. Eny aminareo mianakavy mihitsy. Avana kimo mandresako anareo a. Asa, tsy fantatro kia. Raha tsy eritreritra loatra kindry tika. Ary so dia mba zany koa ny tsy fandresan'ny Noro amiko tsony. Noro? Noro indray. Fantatro tsara ny toetrany. Sady izy koa variana amin'ny bandy miaraka amin'iniko. Fa vandraingaka izany. Noro variana amina bandy. Zaniko. Tsy manana fotoana eritreretana andry mihitsy izy. Ve?
sao dia mba ilaza indray ary izany bandy mahavariana noro izany. Mety tsy mpiara-miasa fotsiny manko ry zareo fa mety miaraka ko. Dia inona izany ny hevitra? Fa hono aky, anga mamanareo? Tsy ao izy. Fa nankaiza indray? Lasa niaraka amin'ny tantanay am-bato izy. Fa misy inona ho any am-bato? Tsy mbola narihay mamanareo mihitsy aho hoe nandeha tany. Zaki mba gagako. Angamoa tsy fantatry mamanareo rehefa resaka nilazaindry tamiko momba ny ramanana dadanareo iny. Ndriko izany. Nahoana moa tsy ho fantana. Fa ohatra angekiny ataony dady. Mahagaga nefa. Dia tia ohatra ny milamina be izany zareo tato ato. Fa milamina be ahoana? Ohatra ny hoe mifanaraka tsara mihitsy aza raha marimarina kokoa e. Miaraka etsy dia miaraka eroa. Mifanjohy atraiza. Zavatra tsy fahitako tamin'ireny hatramin'izay izany. Raha antavada ny very no nahavariana ny ramanana ka nanadinao iana. Tsy toko mieritreritra an'izany ka. Andaoko eo any an-trano sanda. Jajirika eto fotsiny ve. Tonga tamenjerany amin'ny farahatiko daholo izany lazain'ny nivo izany. Inona ny ataoko? Tsy maintsy mahita hevitra natanterahako ny valy fatiko amin'ny ramanana. Manaraka akaiza mandroso fa za mbola maika. Ohatry, afa maika ho aiza indri? Misy zavatra hojereko aky any an-tsena. Antso ndry araka amiko angehany tena antondihako fa ka afaka zany ndry izao. Ndao ary fa tsy maninona e. Fa inona ny jerendrena etsy? Zava-dehibe mihitsy. Ao kanefa ndry tambava ka tsy hanaparitaka an'izao resaka izao. Ohatry, fa resaka ina? Anambady akisa. Zany ve? Anambady ve ndry? Eny akia. Ka mba hijerijery an'izay akanjo saza ny tenako iny etsina. Tsara ki izany ah. Fa hono ah. Isa aloha ilay ho vadindry e. Olona fantatry ve? Mety ho fantatry ndry izy. Nandalo fisatrana maro akisa izay olona izay ah. Zany ve? Zao ah. Raha tantaraiko amindry zavatra misy teo aminay sy mino ndry. Fa ahoana ki? Tena efa impino moka izay no mikasanao andraranay. Sainga sy parents sasany foana mifankatia nefa zahay ah. Ka tsisy narapa fitiavanay. Atao ato kiny mariazinay ah. Eny ki. Tantera sokiny fikasanareo ah. Fa manina kiny atao maimaika sahala amin'izany raranareo. Efa nandalo fisatrana maro ah zay. Tsy misy antony ah. Tokony endrasana indray. Marina ki izany ah. Fa hono ah. Iza aloha ilay ho vadindry e. Laza kia. Tsy napoziko olona marivo salosana tahaka izao mihitsy ndry ity ronoro ah. Marivo salosana ahoana e? Sy pasahala amin'izao ihany ve ki nefa? Tsy mazava amiko mihitsy ny tindry ho lazaina. Kinga sady mahery indry raha hiteniny hafa o. Ny ataondry nefa tsy mba hitandry akory. Tsy azoko mihitsy izany. Ataony bandy fanalana azy fotsiny ndry. Fanalana azy fotsiny ahoana? Bandisa nanao an'izany? Laza mampitaraiky andry iny fa iza indray? Inona ny antony ilazandry fa ataony laza fanalana azy fotsiny ary ahy e? Ndry sa mefitra fa tena fitiavana ny rahana iny amindry. Mazava ho azy. Le taraiky be ndry raha izany e. Iny koa aza angefa ny koty any efa mbola sandry ihany miaraka aminy. Tsy tia azy aho indry. Tsy niaraka tokoa nareo. Ka inona ny olana raha miaraka izay? Ay, tsy azo ndry mihitsy. Tsy azoko mihitsy aloha e. Ka zao ronoro ah. Very ndry raha tsy olo ambotsy sahala amin'iny ny tena indry. Inona ny tena tiandry ho lazaina fa tsy mazava amiko mihitsy. Tsy tia ndry lasa. Ataovy ao anatin'ny saindry tsara izany. Fa ndry ny tiany? Saingy zao tsy tia azy. Mba mampazava aingana ny resaka ronoro dia zao ah. Anambady laza. Iza no vadiny? Anambady ansandy izy. Anambady ansandy? Ino ah?
ary atao atoatondra randro zareo. Iza ny lazan'izany tamindry sanda Ye tsy mino an'izany ahy e fantatro tsara ny tantarany laza sanda dia tsy mino izany ve ndry eo ampanomanana andrarany ange zareo zao hoe izay sanda mihitsy aza niaraka amin'ny vidiny akanjo ny teny an-tsena. Ahoana koa moa ny ilazandry fa mahafantatra ny tantarandry zareo ndry. inona koa e hoy indry izany ataovy eo anatin'ny saindry kelindry io a fa laza tsy hanambady any sandy izany mihitsy mazava Izay ny fiheverandry. ie Dia manasa tanana raha misy manjoandry e. Efa nampitandrina ndry aho zay. fa hono ary nivo a ndry moa izany tsy mba mahafantatra ny tena atao hoe sanda tokoa tsy fantatry ndry mihitsy ny toetrany Ka ahoana raha tsy ahafantaraka ao an sanda e. Firy taona no nahampinamana anay. tsy tonga ao anatin'ny saindry mihitsy izany fa ataony sanda fitaovany ndry anatanterahany ny hevin-dratsiny Tsy manao an'izany izy. tsy fantatry ndry sanda Ay, tsy fantatry ndry fa sanda ny fototry ny korotana ato an-trano sy nandaozany dadantsika rery teto foana Sanda? sanda e zao a mahaizy ndry mitandrina tsy fantatry ndry ny toetra n'iny olona iny So mba fitiavandry an'laza ary ny tenenandry ratsy any sanda ohatran'izany. mitandrema ho andry atsaharo ny fiarahandry amin'iny raha tsy te ahita lozindry mazava Tsy ndry mihitsy kosa aloha ny sakana amin'izay tiako atao e. zay zany tendry eny ariko efa nampitandrina andry ahy zay Allô Allô Mario indri ty fa izy zao io za ihany e sanda sanda ka nipiry moa laza taminao tsy antsoantso ah ka fa inona tianao ny ahafantaran'ny polisy momba rehetra asa dia diso sarotahotra loatra Mario a mety tsy misy manana eritreritry-dratsy aminao akory nge fa ianao mihitsy manana antsenjeny tsy te resaka lava momba an'izany aminao ary sanda zay no izy ka aloha Mario a asa mbola tapahana fa zange mbola tena te resaka aminao e amanaraka tsika miresaka ary sanda fa manaraka roviana enao aza tsy rema tsy revelona tsoniko hitadietra zahotsika miaona zay aloha Ave ianao efa ato e. Ie, Efa ela. efa elaela ihany fa ahoana Tao tsy miteniteny. ka sao manapaka ny resaka reo tsy inonako Manapaka resaka ahoana. Sanda ngeny resaka tamiko teo e. fantatro fa isandaka Nga tsy mahafaly anao zany. Mario a fantatro ao tsara ngamba ny toetrako a tsy tiako ny ako fonifono sady tsy haiko ny mety tsara velatsia ka tsoriko fa tsy mahazoazo any sanda e Fa maninona kosa. tsy mahazava aminy saiko Zany ve ianao no hoe tsy halako bika tsy tiako tare fotsiny tsotro zao e. fantatro ny toetra n'iny vehivaviny ry Mario a fantatro daholo ny zavatra kendreny fantatro koa fa mbola tia anao izy Tsy azo koa ianao. tsy mahazo antoka ny toetra n'olona sahala amin'ireny ahy e tsy hafeniko anao zany Tsy mazava mihitsy aza vaoka. tsotra ny teniko ry Mario a tsy mirarazo efanarahanareo sanda ny ivelany any a fa aza entina miditra ty an-tranoko aty tsony iny Fantatro tsara nefa fa tsy manana antonasa. Misy asa taona sanda miaraka ne. Zany ny antony andehanana aty an-trano. ka tsy tiako nitondranao azy aty na inona antony Tsy vita kalamanjana nge ny asanay e. mazava ny teniko ry Mario a tsy mila ny sanda mitsabatsabaka aty an-tranoko a ary ahoana marina moa zavatra ataonareo io e mbola io foana ve Mbola io ihany aloha. apetrao io ry Mario fa so ampidi-doza raha misy fahatratrarana anao ne ka fonja miandry anao e Hanao inona fotsiny ary ahy inona ny vola aingana azo atao. ampy valaparantsika tsara ny fananako manana amby aza ka inona ny fikiranao amin'io Dia akindoha aminao foana kosa ve a. Tsy mety ampiko zany ake. Zany loham-pianakaviana ka tokony mba mandray anjara amin'izay ilana tatokantranotsika koa. raha tianao dia afaka manome vola ampiasainao ange ahy e lazao fotsiny izay fikasanao
aoka fotsiny mba ho asa madio. Betsaka ny zavatra tiako atao. Anome izay tadiaviko ve nefa ianao? Tsy olana izany e. Tsy izy asoanao sy asoany tokantranontsika akory ve ny tadiaviny. Mila dinihana sy eritreretana tsara izany a. Hita eo e. Tao tahaka ny tsy mampazoto anao ilay hevitriko. Tsy hoe tsy mazoto fa Tsy mahafoy ny fiarahana amin'ny Sanda. Ranja. Tantara efa vita ngeny any Sanda. Ko inona ihany ary ty sary-piaro be ty. Matoa ianao no nalaiko vato fa tsy izy dia satria ianao no tena tiako. Raha tena marina izany dia tapao tanteraka ny fifaneraseranao aminy ary. Tadiava asa ho anao manokana na asa azontsika atao erahany. Ho vitanao ve izany hiara iasa amiko izany? Vita foana rehefa vonona ianao e. Eny ary. Fa nanahoana ilay dianao tany amin'ny dokotera? Azo ny valin'ny Anna-Lisa saingy Saingy ahoana? malahelo ary Mario a. Tsy afaka hiteraka mihitsy aho angamba. Zany ve? Tena kivy aho e. Inona raha mahakivy ianao? Raha tianao koa ange dia afaka mananganjanaka tsika e. Na asa. Tsy tiako izany. Zaza hikambanantsika ny tadiaviko. Zaza mpifamatitra antsika. Vokatry ny fitiavantsika. Tiako mantsy ianao ry Mario a. Mahatahotra so ilozanao. Tsy eken'ny saiko ny fisiany vehivavy hafa eo amin'ny fiainanao e. Izany ny vavan-dranja. Tsy hitako kosa izay tsinony amin'izany a. Makanesa ihany kosa ianao eo amin'ny toerany? Ay, ekeo daholo ary izay lazainy. Dia ho hitanao fa hoentiny amin'ny sanganao ianao. Ranja ngeno miantoka amin'ny fiainako rehetra ary Sanda. Ka nahoana no tsy anaiky izay lazainy a? Tsy manana azy ndamosina mihitsy ianao raha izany. Mandalo ny zavatra rehetra ary Sanda. Avelao aloha andeha amin'izay. Tsy fantatra koa ange izay avoakan'ny ampitso e. Efa eo ambava hoan-dranja ianao ka manantena ho aiza. Aiza ny afantaranao izay vadiko ny tantara? Ka ho aiza e. Ary ianao inona? Ianao olona efa miankin-doha amin'ny tanterakako. Misy farany zavatra rehetra ho aho. Sady raha izay resaka roa androany izay ny tanteraka mety tafavoaka ihany a. Fihinandresakareo? Anome vola Ranja. Vola? Vola tao inona? Vola ho ampiasainako. Tsara kosa zanako. Mahita hevitra ampiasana azy avy hatrany a. Inona ohatra? Hitary ny zavatra ataontsika io a. Reny kalite tena ambony reny ny zaraina. Tsy mety ampiko izany a. Zavatra hafa mihitsy no tiako atao. Raha izany hevitra izany no fantatra Ranja, tsy hanome an'io vola indray izy na ariary aza. Konga koa moa ianao tsy maintsy milaza izay ampiasanao ny vola e. Vola avy any aminy no ampiasainako tsy laza amin'ny ahoana? Tsy afaka anao inona mihitsy izany ianao raha tsy mihera amin'ny Ranja. Mihera foana. Izay aloha hatreto. Anariana any rehefa mba ohatrohatr'izay ny tena dia hiteny ihany no tokony atao. Tena daly ianao. Angamba. Fa raha mbola anao resaka ambadika amin'ny Ranja aloha ka mbola anao an'io asa ataontsika io. Sarotra be. Tsy hitako izay mahasarotra an'izany. Ianao mihitsy ngamba nefa mahalaina. Tsy afenoko aloha izany e. Raha misy tsy fitaizan-javatra nge ka atahora ny Ranja e. Efa nananatra mafy izy anajanonaka an'io afera io. Ka amin'ny fomba hoana indray no hanitarana azy indray ha? Afera ina nefa mampiditra vola aingana ho anao e. Mihoatra an'io. Ka eritrereto dinio tsara ihany raha tianao tokoa no tafavoaka. Ary ahoana marina moa ny aminareo sinivo. Inona ny tiranao lalina amin'izany? Tsy ianao ihany angamba moa nanao izay niarahana e? Fa maninona ianao e? Tsy maninona Ka maninona tsy miteniteny? Tsy sala amin'ny isan'andro? misy ataoko tsinona ka. Misy atao foana ianao isan'andro. Fa androany zara raha miresaka. Ka tsy izany fa nanao tsy resaka ary laza. Nefa tsy mety ny saiko e. Fa misy inona e? Misy resaka tiako resahana aminao. Momba ninona? Momba anao, momba ny Sanda, momba antsika e. Fa inona daholo izany nonoro a? Zao ry laza. Naharea fa andala-pikarakarana ny rahanareo Sanda. Iza no nilaza an'izany taminao? Tsy izay nilaza an'izany no mahamaika e. Fa marina ve izany sa tsy? Tsy nahapoiziko koa ny toe-tsainao a. Ny feheverako aloha zao dia tovavy endry matotra.
tsy andairany resadresapoana karazana zany kanefa fantatro tsara ny fitiavako anao ry laza ka makanesy ianao eo amin'ny toerako mahavalanlanina zany fisainanao zany ka tsy zany ry laza fa tsy mbola ampy anazava ny sainao ve ny zava misy fantatro momba anay eny e kanefa tsy matoky ahy ianao tsy azonao an-tsaina mihitsy ngamba ry lazany fa horitsaiko eo anatrehan'izany feo zany adalana ny ianao ka raha tsy matoky asala amin'izany ianao inona moa tokony mbola irantsika laza efa miborahako taminao ny atao pokoronoro efa nitsotra taminao fa tsy kilalao na vazivazy ny fiarahako aminao kanefa tsy matoky ahy ianao mino ary laza fa raha teo amin'ny toeraka ianao mety nanao toako mafiorina tsy azo ny izahozongozonina ny fiheverako ny fitiavanao zany so kosa raha tsy tena izy reny tokony menao ary eny tsy marina zany ka raha ty ary ianao tsy tokony iainao zay resaka tsy mari-pototra any ny fitiavako anao ny tokony jerenao diso ary laza mifona ary matoky fa tsy izy tsony toany indresaka iny tsy mamitaka anao ary ahy ary tsy hanao an'izany ko ianao ngeny tia koronoro tsy misy toeranao an'olo-kafa-tsony atao poko tsy mety kosa nataonareo zany ka aiza kokoa alainareo nitana nefa mivola tsy omenareo akory tsy avaniko angele izy ry mademoiselle baiko no arahako ka tsy tokony anaraka anjaman'izay baiko mezany fotsiny ianao dia inona zany ny ataoko aza makamaka ty amiko tsony ary mandehana amin'izay andreraka be zany eny ariko andeha ohatry fa maninaka ny olo iny kitako taindry be ohatran'izany nivo fa iza ki olona tsy fantatry ndry iny ka ny tsy fahafantarako azy indrindra ny antony anontaniako andriko izy iny hoa iny ary ty be fanontaniany ty iza hoa iny resaka tsy misy idirandry zany fa hoaisandre aloha tamberina ato an-tsaiko ny tenin'ora misy resaka tsy mazava tokoa ngamba ataony ty sandy ty mevitra izy angamba fa tsy reko ny resaka izy sy ny olona iny teo ina koa manidirako amin'izany zay aferany any tsy rarahako tsy rendrive ny teniko teo manontany andringa ary nivo hoe hoaizindry ka manino indriny tsy miteny fa mianahana fotsiny ohatrany io mieritreritra inona aleo any zany sanda fa rovina aloha ndraranareo sy lasy tsy mbola fantatra eo peritreretana an'izany indrindra zao zay ka efa ray volana zay ny lazaindri fa hivatinareo sy lasy aiza nefa n'izay izy eo raha ny filazandry tamiko ohatrany hoe ampisy ny fotoana resahandry tamiko io le izy aza miditra ny fiainako indrindry nivo otry sahala amindry miditra lala amin'ny fiainako ihany ioko ary aleo andeha fa manahirana be zany miresaka amindry androany zany ohatra ny hafahafa tokoa ny fetsika sanda lasa ihany ny eritreritro tamin'iny resaka izy sy ny olona iny teo zao koa ve ny olona anambady ohatra ny tsy mampiniko inona ihany ty mifampiantso antso ty ry santa tahaka ninny ry nefa mifepetranapetraka ao mba tsy faneraseratsika tsy efa miteny ianao hoe zary mary hoe tsy fanerasera amin'ny nivo intsony tsy didinao amin'izay tiako atao kosa aloha fa oka zava mampitandrina anao nefa fa ho ratsy mety hitatary ty ho ratsy satria nahoana raha mbola mikiry ny fanerasera amin'ny nivo iny ianao dia ho avy ny lozanao ary ho hitanao zany aizao aiza ny tena tianao atongavana ny fiarahaka amin'ny vesa inona marina zay aresy lahatra mihitsy mantsy ianao raha ohatra ka tsy fantatry mazava ny tena antony anakananao amin'ny fiarahanay ka fantatry nivo ny eny aferatsika aferatsika inony ny zavatra ataontsika io ahoana ny afantarany an'izany
Tsara lazainao azy taminy zany adala ve za aminao e fa tsy azoko mihitsy tamin'ny fomba hoana nahafantarany any zavatra ataontsika renona rehefa nao nakaetana tany amiko reno ny tany nga reny ny resaka reo reno miaraka mivolazaniko ianao tsy mitandrina mihitsy resaka ohatran'izany vera nga dia tsy atao amin'ny mangingina fa atao mitabataba be tahaka ny reny iny reny mba hoen'ny olona za ndray ny diso raha tsy naniraka niny olo iny mivezivezy tany amiko matetika salamy reny ianao tsy nisy olana mihitsy ny fitiavan-tenanao ihany io e aizako fikirinao any daholo ny entana rehetra ka ianao fetsifetsiko za miasa mafy nefa ny tangosanao daholo sy vola mihitra fantatro ihany ange mifandeha an-javatra ary sandy ny tompony anga manaiky an'izany mihitsy ka za kosa tsy asa maina ny alazainao na iranjay koa aza tsy aza atao tsinotsinona volana no ampiasaintsika io amin'ny fomba hoana ny jerena azy fotsiny ka tsy te halalany zany ary Mario miasa mafy ngeo aza e raha misy tsy fitezany resaka iza ny voalohany za dia hijanona zany ianao za raha te koa nge fa tsy nazotanao an'io afery io mihitsy fa ianao no sisika e ny tena mampiahy azy zao dia ny ho tratra ny ranja asa fotsiny angamba raha tratrany hoe tena mbola manao an'io afery io ihany sika arako amin'izay andeka angamba sao dia manahirana amin'iny sao misy mahita atsikako zany zavatra lazainao teo zany angamba velonao fa tsy mila fitandremana zay marina lazaina Mario tsory fa antony hafa mamaiky anao ka tsy hijanonanao mafitra miaraka amiko Ahoana azy manina ary santany tsy mandray ny antsoko Mario koa amin'izay tsy hita mihitsy tato ato vehivavy nandray ny telefonina tamin'izany antso azy misy zavatra tsy mampilamina ny saiko nefa tsy maintsy miona amin'ny Mario ahy mila miresaka izay azafady kely nge ato ve no mipetraka Mario ie fa ahoana mitady azy ino ny tadiavanao azy misy resaka maika tiako atao aminy ka i Mario tsy afaka hiresaka aminao zany ve fanahoana ka izy tsy ao fanakaiza tsy fantatro fa iza moa ianao mitady azy io azafady za ve namany raha i Mario nitadiavinao dia malahelo milaza aminao fa tsy ahita azy akory ianao fanakaiza nefa izy tsy fantatro firy andro izy izay tsy niditra trano nefa ne ny antso azy dia vehivavy nandray ny telefony tena mitovy amin'izany feonao zany mihitsy ny feo an'ilay vehivavy hay tsy fantatro indray izany raha misy afatra dia apetrao fa holazaiko azy ahoana re zany mba afara ry izy lazao azy fa mitady azy maika raha tsy mahadiso ianao moa zany no iza za no nivo eny ary aza matahotra fa ampitaiko aminy afatra ao adala tokoa ny manina ka ny tompom-badinao afarana inona indray zany ny sipanao finina indray sipako iza tsy vitany amin'ny alehanareo antsony angamba ny resaka ka tonga ty an-trano mihitsy izy iza nefa zany e ny sipanao iza moa ty anarany teo nivo moa tsy mahafantatra an'izany mihevitra ao adala angamba ianao ty tsy voandroany inge akory ny tadiavany vehivavy iny ianao fa efa impiry izay impiry izay ahoana fa aza mifampitsatotsatoka ka intelo izay no nitady anao in'olona iny no roa voalohany tamin'ny telefony nahoana ny antso anao izy aloha dia nyraisiko saingy tsy niresaka sy oviny zany
aza mbola tapahana aloha ny teniko fa tsy mbola vita e. Niantso indray mandeha izy dia noraisiko. Taiza tamin'izany? Tato an-trano ihany ianao. Saingy lasa tany amin'ny dosy dia noraisiko ny antsony. Dia nifampiresaka izay. Dia inona ny resahanareo? Tsy mbola misy inona loatra aloha hatreto e. Ankoatra ny fitadiavany ianao. Fa mbola iresaka izay. Aza mety aladala ranja fa olona tsy fantatra koa raha ny lazainao izany e. Resaka amin'ny olona tsy fantatra hoana ianao dia aninona? Olona tsy fantatra ve dia iantso anao sahala amin'ireny foana. Dia ho tonga aty an-trano mihitsy koa. Izao fotsiny ry Mario tsy maintsy miresaka izay na tianao na tsy tianao. Haiko moa ianao anaiky ihany fa fantatrao iny olona iny. Aoka hoany izany resaka izany raza fa makararo ny lohako fotsiny ka. Mila miresaka amin'iny olona iny mila mahafantatra izay tena antony tadiavany anao foana. Aza mety aladala hoa. Za ve ny mety aladala sa ianao e. Tsy indray mandeha tsy indroa fa rehefa tsy mifanaraka any amin'izay alehanareo any ianao sy ny sipanao dia aty an-trano aty daholo ry zareo nefa no mitonantonana. Heverinao fa anaiky an'izany Za ve no naniraka azo aty e. Ay manaiky ihany ianao fa sipanao nivo. Sange tsy nilaza an'izany e. Dia mbola mandainga ihany na efa tratra ambody omby aza. Tsy mahafantatra an'izany nivo za mihitsy aho adalany ny tiandendeha aty. Nitsikitsika tsy mandeha foana fa ao rary Mario mahafantatra ny ataony koa nge iny olona iny e. Dia azo no azo izany ka. Tsy adala koa akory ka tsy hay hanavaka ny setroka sy tomany. Ny adalanao ny tehiresam-pona amin'izao adala tsy endry rehetra izao. Ianao indray ve no milaza an'izany? Ka tsy azoko mihitsiko. Tsy misy tsy manota ny olona ry Mario fa ny ianao dia efa tafahoatra. Ka izao ny teniko. Na ianao hipetraka tsara toy ny vadim-bahoaka rehetra, na feziny entanao dia mandehana manaraka ny sipanao. Mario? Nivo, manao ahoana ianao? Taiza foana ianao ry Mario Zany tady anao foana. Raha tsy mifankahitaka sendrasendra sahala amin'izao tsika dia tsy hita mihitsy ianao. Ka tsy izany ange fa inona aloha ny tadiavanao Misy resaka tiako atao aminao. Resaka inona? Ety an-dalambe ety ve tsika no miresaka e. Za nefa maika tsy afaka hiresaka aminao maharitra mihitsy Andray kosa ry Mario. Dia izany ve no ataonao? Ka tsy hitako hoe... Ka impiry ny antso anao koa moa e. Olo-kafa nefa nandray ny telefona. Tonga tany an-tranonareo mihitsy aza. Inona ny andehananao any an-tranonay? Ka efa hoe misy resaka tiako atao aminao Azao n'izy ry Nivo nahoana re atsaharo ny fandehananao any an-tranoko sy ny fiantsoana matetika fa manahirana. Manahirana koa? Zavaka teny zavatra betsaka aminao fa izay fotsiny. Aza miantso aho intsona raha za mandehandeha any an-trano koa aloha. Tsy te alala an'izany Ny fantatra dia mila anao mila miresaka aminao momba antsika satria bevoka. Maninona tsara? Ka tsy azonao ve izany bevoka Ary ianao ndray nisy zaza ato akipo. Loza inona re zany Loza hoana? Tsy misy ka zany ry Mario fa izay izao no misy Tsy maintsy ataontra raha antsika fanahirana amin'ny ray aman-dreniko. Nivo Karovina ianao nisy eo any aminay. Tsy afaka isehoana ny ray aman-dreninao ary Nivo Satria maninona ka? Satria efa manambady Manambady? Ay ve zany? Andrekako eno ny vadiko nandray anao taminao le niantso tamin'ny telefona iny ary izy koa le niresaka taminao tao an-trano. Ay sany ka tena marina ny teny sanda tamiko. Ngalo lazainy sanda taminao zany? Lazainy tamiko. Fa tsy miraraha zany mifantatra dia tsy maintsy mivady tsika. Adara ve ianao ry Nivo Tsy rarahako zany. Mifantatra fotsiny dia tsy maintsy mivady tsika. Dia n'izao tsy zany izao mahamaika ry Mario ataovy izay isarahanao amin'ny vadinao raha tsy tianao no sahirana. Lozy ty aza miditra amin'izany kosa fa tena ataovy rangazy efa narahana. Za tsy mivazivazy tsy ataonao fandaniana andro fotsiny kosa. Za kosa aloha tsy hoe nandany ny andronao mihitsy fa oka zava za koa nge tena tianao ry Nivo saingy amin'ny fomba ahoana no isarahako amin'ny vadiko Problemanao zany fa tsy problemako.
ny fantatro dia tsy maintsy hivatsika satria tsy anaiky an'izao ndray aman-dreny. Vahaolana hafa nga tediavana fa sarotra be zany hoe saraka amin'ny ranja zany a. Hay, izay no teninao. Ho any amin'ny vadinao azy a, ho lazaiko amin'ny daholo momba antsika. Bonjour no. Bonjour. Efa ela nga ianao no tonga teto? Vao tonga mihitsy ary za ioko. Ay ve. Za zo nefa efa natao ateriso tarabe ka sasany andry no malalako. Zany ve? Laza, nolazaiko tamin'iny momba antsika. Dia ahoana ozy izy? Mitsotra anao tsika hono izy. Tanterasono ny fandritsika raha soka tsara. Tsara kosa zany. Fa ahoana? Lazainao azy nga momba anay Sanda? Ie. Ary momba ny Sanda sy ny dadanareo ve efa fantany? Efa fantatry neny hatramin'ny ela ka. Saingy nalo eo ny manginy. Manaky an'le rafozam-bavo koa e. Olona be fandefirana. Dia ahoana tokoa moa zao no fomba ilazana amin'ny dada fa le olona nampirafesin'ny Sanda taminy no vadiko. Tsy problema tsika zany Noro a. Azo azy ny azy. Ny manitikitika ny saiko fotsiny dia hoe mbola miaraka angary zareo. Ohatrany tsy miaraka tsony ny fahafantarako azy a. Fa inona ny antony ilazanao an'izany e? Fantatro fa miantso matetika ny dady Sanda fa tsy mety miresaka mihitsy zareo. Ka azonao antoka ve zany? Inona fotsiny mampisongo diara zay zany aza dia tsy fantako e. Marina zany e. Ary nivo manao ahoana? Sarotra teneny nivo. Tsy mino mihitsy izy fa ataony Sanda fitaovana fotsiny amantarany an'izay momba ny dada zay rehetra mitranga ao an-tranonay e. Ny mahampanahy amin'ity raharaha tiako dia nivo. Inona ny ifandraisany amin'ny Sanda sy Mario? Tsy nivo rery no mampanahy. Manamafy aso miara-miasa amin'ny zareo dada. Ary izy mihitsy aza ny ahiko filoha faratampony amin'ny asa ataondry Sanda io. Efa nisy nalao fanadihadiana any am-bato e. Ay. Manara-maso ny ataon'ny dada Ramanana. Raha sanatria Noronoro vao marina fa izy tokoa ny tompona andraikitra amin'ny raharaha io. Engane ka tsy isy zany fa tena sahirana ny saiko. Na izy koa azy io misy azoko atao ngay e. Zaza tena voatery mafy tsy afa-mihetsika. Angay ianao rery e. Araha andry zalahy-maso akaiky mihitsy nge tsika. Nanana ny indrenantsika indraikitra nyity raharaha ty aza mamperitreritra. Ay ve ka zany ny zava-misy e? Zany e. Be voky nivo. Dia ahoana ary? Inona zany fipetraraisinao? Io zao ny tena mahavaky ny saiko etiko. Tsy ho vita mora aloha raha ohatra hoe fahatatra ranjo ty hoe nahabe vokany nivo a. Tsy mametsiny azy kosa aloha. Raha mahafantatra ty afery ty koa nefa nivo a. Teny ray mava fotsiny nataon'ny nivo an'ny Noro sy Laza dia raisin'ny polisy fotsiny tsika. Zay aloha e. Za aloha manamafy fa fantatry nivo ny ataontsika. Inona moa tokony nandrahoany anao raha tsy zany? Zany indrindrako. Avoty aloha ny tokantranao ry Mario a. Zany ve? Eny e. Loza mitatao antsika nge nivo e. Ka raha tsy mitombona kory fa hoe tombatombana ny antsika dia ahoana zany ny atao? Raha toka tsy mahafantatra ny aferantsika kory nivo dia ahoana? Dia fa zay zaniko. Tiako fantatrao nefa fa tsy foko nivo a. Raha mananjanaka amiko izy a, tsy te hanary azy a. Ay ve zany e. Lakalaka nge fitiavana ary Sanda e. Tsy apozinao amin'ny fitsirony. Na izao aza tsy nanam-po fa ho latsa-pitiavana amin'ny sipy iny. Fa nalahana azy fotsiny nge ny tena hoe ny rahako taminy ka nandro zao. Tsy afaranareo andro Mario tsisy idirako. Mifantatro de tsy afabelenao na iza raha vokany nivo ny aferantsika. Tokana ny vahaolana ary Mario a. Hoe ahoana? Ny fampanginana nivo tsy teny tsony. Tsy foky nivo. Dia tsy menatra koa le Mario ny lazan'izany tamiko. Ohatrany tsy fantany mihitsy sady tsy tapany ny fitiavako azy.
na ny tenako aza foka atao sona nefa ny izany ny valon'ny fitiavanao Mario mampalahelo loatra izany. Tapaka ny hevitro anao izay azoko atao hanatanterahako ny hevitro. Manao ineta kindriro nivo? Maka-rivotra eto fandrio izy? Moiza mosa fa tonga fotsiny hoe narea mansy fa atao rarao noro. Isa nahafantarandreny izany? Tsy mifanalavitra nge ny tanàna misy atsika ary nivo ka ahoana ny tsy ahafantarako an'izay mitrangaka aminareo? Ve Nadalanareo koa nge te hafahafa amiko za mandray anareo ohatry ny havana foana ninninona nataonareo tonga na sy nanasana nareo tena marina ve sa nitendry izany sombakobaka mbava fotsiny mansoko. Jereo ary moa izany vavandriko oviana ny tsara vela tsy taminareo sakasakandrioko ohatra ny gaga mihitsy ako amin'ny fihetsikareo navahanareo tanteraka nandria azo tsy nilaza tamiko koa ndri fa atao rarano sa fantatro fa tsy hahafaly andriko pilazako fa hafahafa toetra mihitsy akindry ity raha izay fifanantsika sy ndry izay nefa mijerena dia tokony ndry hoe nieritreritra an'izany ka tapahndrisady ange ny teniko tsy sa nilaza tamindria satria izao no antony nilaza tamiko ndry fa hivadinareo sy laza ary atao soela andrarahanareo izany ny fikasanay izao kirsamba afa-baraka natoky andray tendry ireny fikasana ngeny anay ka ina moa fa adsokona mbola sy tanteraka ary izany hatramin'izao asa fa raha olo-kafa aloha fa tsy nolo nanaovako andray fitenena andreny dia asa izay natao tsy mazava amiko mihitsy ny resaka indry ela koa izany tiako raha fantatry indry fa andro noro sy laza miandry androany noro sy laza eno natao androany ny fifamifondry zareo ahoana mahagaga ny tsy ahafantarandriany izany voateny efondry no ny laza fa mahafantatra izay mitranga atao aminay rehetra tsy izany fa olo-kafana ray koa hovadiny noro ka lasa mifofombadiny notro raha ny fahafantarako azy koa atao tsy ho ela amin'ny mariazy ndry laza lehilahy ratsy saina tsy mena mivadika mpamitaka ndry ny tena ratsy saina ahoana moa tsy ahafantarandry fa miaraka noro sy laza te anakorotana amin'ny fiarahandry zareo ndry ka sandry no laza tamiko fa hanambady andry aza mba miditra amin'izany za fotsiny nataondry fitaovana anakorontanana amin'ny fiarahandry zareo tsy nieritreritra an'izany akisa tsy haiko tsy fantatro izay koa aloha no izy fa any an-trano amin'izay ary miala tsiny afa tsy afaka miampandroso andry zafady indrindra ahoany tia mitatakolaka fotsiny ity tsy miteny tsy mivolona fa toa za indray mivandravandranao tsy misy ina akory fa mandrosoa misy resaka tsy milamo mangasa misy inona oko izany andro mareo fa ahoana ozy izy ranja ve za raha mifampiteny amiko izy raha miditra ny trano izy mivoaka raha mivoaka izy miditra efa niona izany izy sy nivo matoa ranja manao an'izany fetsika izany dia asa fotsiny nataony ranja so maika izy nitabataba tahaka ny inona tsinitsina izany raha mitahan'ny problemako enao marina mamaika anazy izao dia ny vahan'ny olana menjahady amiko aza tia teny raha misy ny tia tena tsy ianao voalohany fitiavatena anao no nampisaraka anay sy laza tsy soarera nge nanaovako andreny rehetra reny fa ho anao koa indrindraindrindra soa tsy nilamina amin'ny fiainanao raha nanambady areny laza iny ianao tsy eo mitoerako tokoa ianao raha ianao nitratranona azo an'andro angamba dia asa izay nataonao fa nisy inona nefa izao nandeha tany an-trandronivo saika resaka aminy kanjo inona hoe ianao ndrarahan'noro sy laza no mivataniko rahan'noro sy laza eno natao fifampifonandroandro zareo tsy tomany iny zany sanja sahirana ngeo ianao raha tafiditra tamin'iny laza iny ka efa izay natao kinina indray ary ono saika resaka amin'ny momba inona moa zany ianao ty reny lazaiko aminao reny amono anivo no antony dia anao tany ka tsy lamintsika raha tsy zay tsoroko aminao anefa fa tsy miombokevitra aminao ianao nga moa mahagaga
olona tsy azo itokisana. aza miditra amin'ny hevitrao iny fotsiny ho ahenao dia izay hevitra hafa ny tokony tediavinao fa tsy izany vo maika pitikizo mikitikitianao annifa dia efa miteny ah Zay zany ny hevitrao? izay e tsy venina amin'iny resaka intsony ah Eny ary. Inona ihany mbola hitadiavanao an'i Mario e? Tsy isy tadiaviko izao fa ianao. Inona no hitadiavanao ah? Te hiresaka aminao ah. Raha ny momba anareo sy Mario ary ny fiarahanareo dia efa diso fantatro. Efa fantatrao ve? Efa fantatro ah. Tsy misy antony mbola hiresahanao amiko intsony. Dia ahoana fanapahakevitra Aferana sy Mario zany e. Tsisy tokony hidiranao. Fanazany aza tsy mampaninona anao ve mahafantatra fa bevoka amin'ny Mario ah? Ahoana? Bevoka ny Mario ianao? Nga tsy fantatrao indray izany. Voateo ianao no nilaza fa mahafantatra amin'ny mombanay rehetra. Tsy fantatro mihitsy fa bevoka ianao. Ay ve Mario hoe na bevoka anao? Je ilazan'izany aminao ny atondiako izao. Kasa ahoana ny hevitrao? Fa hono ah? Fa nga tsy fantatrao fa vadin'olo ny Mario? Izany hoe fantatro fa tamin'ny voalohany tsy nanisy olana na nahafantatra aza fa manambady izy. Rehefa bevoka kosa ianao dia mitady izay hevitra ahazoana azy. Ka ny ray aman-dreniko tsy anaiko mora raha fantany fa bevoka e. Indrindra moa fa hoe vadin'olona indray ny zanako. Ka tokony eritreretinao izany hatrany ambolohany. Ka tsy nampoziko. Izao no izy ry mademoiselle Nivo ah. Tsy misy idirako izay nataonareo. Aferanareo sy Mario zany ka izay fanarahanareo any. Nidresaka tamin'ny vadin'i Mario indrisy Nivo? Nidresaka taminy aho. Nitsoriko tamin'ny daholo ny mombanay sy Mario. Tena sako sakindrira izany ka. Dia nolazaindry tamin'ny raza izany fa bevoka indri. Ka efa hoe nitsoriko tamin'ny daholo ny mombanay sy Marioko. Dia ahoana ozy izy? Aferanay hozy zaniko. Izany ve nolazainy indri? Tsy mazava amindri ve ny teniko e. Tsy misy idirako izy izay nataonareo fa izay fanarahanareo any. Dia mihinana izany indri. Ka efa mivavany no nolaza hoe izay fanarahanaiko. Izao mitandremo indri izy Nivo. Tsy azo indritikisana izany teniny izany. Fa ahoana? Izy avy ary mahafantatra fa bevoka indri. Vondry sy Mario dia ranja. Tsy mahafantatra ny tena hoe ranja tokoa indri ah. Izao ihany fantatro ry santana. Tsy maintsy nivady izay sy Mario. Ninona ataony ny vadiny. Fa ahoana aloha ny hevitry Mario e. Tiako fantatra indri mantsy fa tsy saraka ny vadiny izany izy. Na inona lazaindri, na inona lazaindri. Ka za koa tsy azo ny andalaina ka. Ay, fa firy volana izany io kipindri io? Efa indray 3 volana. Izao ry Nivo ah. Esoro io zazy io. Esoro io zazy io. Tsy miditra amin'izany kia. Ka ho sahirana indrindra mikiry mitazona an'io e. Ny vadin'i Mario tsy hamirandri amin'izao fotsiny ah. Izay dia lazaiko andri. Ka tsy te halalan'izany ah. Ny fantatro ah dia mila Mario ah. Mila azy karakara saindray andraikitra nay mianaka. Izay fanarahana izy sy ny vadiny any tsy olako mihitsy. Manan-tenana izany. Inona koa ny idirandre amin'izany e. Raha ny tokony ho sarotiny hampanala ny zaza atao kipiko izao dia ny ray amin'ny Mario sy ny vadiny. ahoana tsara ny resaka ranja sy Nivo. Tsy azonao ve ny teniko e. Ny resaka ondry zareo. Inona avy no resahany zareo? Tsy fantatro. Dia misy ataony raja mandady tongotra matanana androany. Fa inona nefa marina e. Inona ny tena mampifararemitra anao amin'ny ranja e. Ohatra vao mareny anarany fotsiny anao dia efa miorikotra be. Dia tokony mbola antaninao anahy indray ve zany santa? Tsy efa lazaiko taminao amin'ny Antsipriana koa ve momba anay ha?
ka rehefa te hisaraka aminao izy dia mialahy tsy efa mandeha tsara ve ny afera ataontsika e ka raha torina amin'io aferatsika io tsika dia ahoana aiza ny ahafantarany an'izany tsy hainao anakory nilaza teo fa niresaka tamin'ivo tsy maintsy mandeha amin'ny hevitra ihany izany ary tsy nivo rery fa iranja koa amon'olona olona tsy ray fa olona roa be zao tsy misy afa-tsy izay fa olana tsy miditra amin'izany izay ny hevitra hitako fa tsotra sady ainany ka anjaranao sisa mieritreritra Oye, maneno ny telefona dada. Nakaiza nefa izy teo e? Oye, oye. To numéro asante miantso azy ty. Tena izy mihitsy io. Dia inona nefa nitadiavany sandany dada? Manino nivo? To mitsatsika eo ampivoatra ny fotsiny e Zany fa misy zavatra mahalasa ny eritreritro. Inona ohatra ka? Naneno ny telefona ny dada. Nijereko ilay numéro ny antso azy Iza ozy ndre? Iza? Sanda ny antso azy. Gaga lasa eritreritro mihitsy aza. Isy tsy hitako izay mahagaga andry amin'izany. Ka nahoana tsy ho gaga e? Misy ny fanaovan'ny dada Sanda ny tokony fampiantso zareo. Tsy mahafantatra ninina tokoa ve ndrery nivo sa ahoana? Tsy mahafantatra mihitsy tadidindry ve le teniko tamindrindray mandeha iny? Ka betsaka ne kiny teny nataondry tamiko e. Tsy mbola nalaza tamiko izay momba ny dada Sanda kosa nefa ndria. Zao ary n'izy raha toka tsy mbola fantatry ndria. Sanda le vehivavy nahavariana ny dada ka nanadinoiny atsika. Maninona tsara? Zany Sanda ho any miaraka tamin'ny dada. Dia mbola miaraka zany zareo hatramin'izao? Tsy miaraka tsony aloha na fahafantarako azy azondry antoka tsara ary velo zany misy antony mantsy matoa mbola mifampiantso ry zareo. Eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana. Eo andalam-pitadiavana ny tena marina momba azy mantsy ndraiky Sanda le neveriko fa tena namana ndraisiny neny toy ny zanany. Ka vehivavy ratsy saina sakaiza manody. Zany no antony tenenako tamindrindray mandeha fa tsy mahafantatra ny tena tao hoe Sanda ndry. Nidrikina mondry nilaza fa mahafantatra azy tsara. Te aleoko nangina tsy napoziko kia. Fantatry ndry zao ny marina ka mahaiza mitandrina. Tsy anaiko mora fotsiny lainga sy fitaka nataony tamin'iny hatramin'izay kosa tandremo fa hono inona ny afera iarahanareo Sanda? Aferina? Asa ohatra misy zavatra ataonareo miaraka fa tsy misy mahafantatra? Tsy misy an'izany. Ary izy misy afera fantatry ndry fa ataony? Tsy mahafantatra kanefa ahoana tsaroko fa ndray mandeha nisy olona zay tonga tany an-trano iny kitakitainy be mihitsy olona io. Fa ninona hono? Lazainy Sanda fa misy entana lainy olona io ny amidiny nefa tsy omeny azy ny vola. Entan'inona ry kala? Tsy fantatro mihitsy. Gaga fotsiny reny fikitakitany izay olona izay. Dia tato aoriana nahoana ka? Tsy nisy fantatro tsony taty aoriana satria saroko fa nanomboka teo dia sahala amin'ny teo aloha tsy ny fifaneraserana izy Sanda. Aiza Ranja? Izy izay? Za ihany Ay ve ianao manao any Ranja? Fa ahoana? Anao inona ty an-tranoko aty indray ianao? Mitady anao ako.
inona ny tadiavanao ah? Afaka mandroso ve aloha e. Lava mantsy ny resaka tiako atao aminao. Fa tsy efa tafiditra tao an-trano angamo ianao zao e. Ranja, maninona ve ianao masika dia masika amiko? Noho ny fihavanantsika nge nahatongavako eto e. Fa tsy ady aminao akory sanatria. Fihavanana? Raha tena marina izany tsy manao ny toetra ataonao io ianao. Fa maninona anao nefa e? Zao ny izy ry Sanda, tsy tiako mety tsara velatsy ka tsoriko fa raha momba anareo sy Mario tsy miraraha an'izany a. Araka ny filazanao raha teo dia tantara efa vita ny ianareo. Marina izany. Tsy adala anefa. Tsy mazava amiko mihitsy. Aiza hoe zakeny tianao atongavana? Za indray ny atsafainao. Sa olona adala sady kentrona ny fiheveranao a? Tena tsy mieritreritra an'izany a. Ianao ngamba mahatsapa sy mahatsiaro tena mahainao anao. Lasa ianao mandeha fa tsy te hiresaka aminao a. Ary inona koa moa no mbola hitona taonananao aty an-tranoko aty e. Tsy efa mazava aminao anga fa halako na ny mijery anao azy. Ento mora ny vavanao Ranja. Tsy ady aminao nge ho any antondiako aty e. Lasa ho ahy ianao. Vehivavy ratsy saina. Ratsy saina? Ratsy saina ianao. Mirefarefa amin'ny tany ny toe-tsainao. Azafady kely aloha. Tsy mbola nanambany anao a. Tsy nanao an'izany vantana ianao fa nataonao ankolaka e. Fantatro tsara nge ny tianao atao e. Inona ohatra ary? Ianao no nanao izay niarahany nivy tamin'ny Mario. Za? Tsy samy fanandrina amiko mivantana ianao dia nivy no nataonao fitaovana. So dia mba tsy rary ny tia fanendrikendrehanao anaty. Izany ny marina e. Vehivavy ratsy toetra mpamosavy. Tsy mahagaga raha sahala amin'izao ny fiainanao. Tsy misy zavatra hainao fa tsy ny manakorotana ny fiainana vehivavy mitovy aminao ihany. Zao aloha, aza miditra amin'ny fiainako raha mbola tsy niditra tamin'ny fiainanao a. Tsy miditra amin'ny fiainako ve ianao tamin'izany nataonao izany? Sa adala aminao ka tsy mahafantatra ny tianao atongavana? Hita fa adala. Tena adala. Tsy mahagaga raha hitsahan'ny Mario amin'izao vehivavy rehetrarehetra izao ianao. Tsy asiako olana. Azonao atao tsara koa inge no misanagotra amin'ny Mario rehefa izany no tsy aritrao e. Tadidio fotsiny fa matoa izy tsy nakavady anao. Dia satria ianao tsy tiany. Mivolanao koa nge nanambadian'ny Mario anao e. So dia tsy fantatrao ary izany. Za manam-bola. Ary ianao mananinona? Tsy toe-panahy tsy fahendrena fa aratsiana manenika ny tenanao ray manontolo. Manao an'izay mahatezitra ianao Ranja? Dia aninona ianao? Tsy apozinao mihitsy ny zavatra ho vitako. Tsy matahotra anao a. Zay efa fanao zany? Zay. Ary lasa ianao mandeha. Hitanao tsara angamba amin'ny varavarana. Nivo? Fa misy inona? Anao inona ty ampiasako amin'izao oro izao ndry? Misy resaka tiako atao amin'ny ora. Momba ninona e? Momba ako. Fa inona ny olana? Ahoana re? Be voka ary ny oro a. Be voka? Iza ndray anjanakindry? Tsy fantatro raha fantatro n'olona izy. Olona mpiaraka taminay Santa. Mario ve? Fa taiza ny afantarany n'ora Mario? Ahoana moa ny tsy afantarako amin'ny Mario e? Fa ono a? Nga tsy fantatry ndry fa efa manambady nge izy iny. Zany hoe efa fantatro ihany fa manambady izy. Saingy efa raiky tia tanteraka aminy avy nahazo antoka an'izany. Dia ahoana hoy izy rehefa nafantatra fa be vokondry ka? Izy aza mitsoatsokako. Toy ny olona tsy vonina andrainy andraikitra maharainjanako azy akory. Dia inona ary ny atao amin'izany e? Inona? Ka zany eny tedavako vonjy aty aminao e. Matahotra ny dada sy neny amantsy. Tokony saindry hatrany am-boalohany ange zany. Hampio ary noro a. Ny hoe anampy andry aloha anampy tokoa. Kanefa tiako raha milazamiko misimisy kokoa momba amin'ny Mario ndry. Momba azy ve? Toy ny hoe inona ohatra? Ohatra hoe inona ny tena fotom-piveloman'ny Mario? Manahoana ny fiaim-piainany amin'ny ankapobeny? Tsy mahafantatra izay tena fotom-pivelomany aka. Na ny fiaim-piainana azy. Tsy hitako izay olazainy marina e. Kanefa niaraka taminy ndry. Be voka any koa ambonin'izany. Ono a?
Tena tia azy marina ve ndry io? Tia azy ako. Izy nefa manambady. Tsy te halala izay momba akory. Ka raha mba fantatra ny vadiny maro io moa fa bevokan'ny vatany ndry dia ahoana ka? Ka tsy mivaky lohan'izany izy e. Tsy mivaky loha? Diso hevitra ndry. Izy mihitsy aza nefa nilaza an'izany tamiko. Zao no teniko amindry Nivo atsahary teny zao ny fifaneraserandry amin'ny Mario adonota miteraka momba azy azondry. Moramora mpitenenana izany fa sarotra tanterahana ary noro fantaro nefa fa raha mitoro andry ny vatany dia ho sahirana ndry. Dia ahoana? Raha mitady ahy izy ve dia ho laviko? Raha mitady andry izy dia ho hiteo ny atao hoe mipetra tsara aloha ary indrindra mbola mahita ny sanda. Efa ela tsy fakahita taminy. Tsy maniry ny eo amin'ny raha teo koa. Mbola tsy afaka misanda ny alaheloko. Ka zao aza mifanerasera amin'ny tsondry. Raha momba ny tahotra ndry aza mivady ray aman-drenitsika amin'izao mahazo andry izao kosa dia anampy andry iresaka amin'ny zareo Allô? Mademoiselle Nivo? Eny tompoko. Ranja ihany ty? Ranja? Eno Ranja vadiny Mario. Ay ve? Ahoana izay? Saika hiresaka aminao Hiresaka amiko. Te hiresaka aminao ary Nivo Momba n'inona no tiana ho resahana amiko ary? Betsaka ny resaka tiako resahana aminao ka afaka mihaona ve tsika? Tsy maninona. Roviny? Na anio ihany aza moa maninona e? Aiza raha fotoana e? Tongava aty an-trano. Afaka miresaka malalaka tsika amin'izay. Mety aminao izany? Aza matahotra ianao fa tsy haninona anao akory. Ho avy ary ahy e? Miandry anao izany. Mario? Inona no mataitra anao? Enao fa iza indray? Efa ela angahy ianao ny teo? Ie. Renao daholo izany ny resaka nataoko? Nahoana ny tsy henoko e. Iza ny resaka taminao teo iny? Ho inonao izay ny resaka tamiko? Na tsy tenko azy ianao fa fantatro e. Koa inona mbola natsafanao ahy ihany? Mba te ahita amin'ny fahatsoranao fotsiny ako. Fahatsorana? Fahatsorana inona ny tadiavinao amiko? Ianao angamba tsotra amiko? Inona nefa mbola nafeniko taminao momba hatramin'izay zao inona? Okarery Mario matoa tsy miteny dia efa leo ny lainganao. Mbola ho avy anefa ny fotoana amakiako ny lainganao rehetra. Inona nefa ny nataoko e? Sahanao ve manontany an'izany? Inona ny nataoko lazao hoe raha namafantatra. Voalohany indrindra dia fantatro fa mbola miaraka nareo sanda. Fantatro fa tsy izany izy akory raha tsy misaraka amiko ianao. Miadalany. Efa nilaza taminao fa tantara efa vita ny nay sanda. Ianao no manaiky adalaina io. Zany fantatro koa fa bevokanao Nivo. Nafeninao azy zany ka raha tsy izy tena no nilaza n'izany tamiko dia tsy fantatro izay toyany. Ay mbola Nivo ihany. Dia ahoana koa izy? Tsy misy idiranao zany. Ny fantatro dia mbola iresaka izay. Hay. Miandra ny Nivo ato an-trano zany ianao io. Inona ny olana? Betsaka ny zavatra mbola ho resahanay. Zao n'izy Ranja. Raha tena marina ny fitiavanao ataovy izay mampilamina sy mampirindra ny tokantranontsika. Raha ny filaza Nivo zany dia tsy mahafantatra ny aferany Sanda sy Mario izy. Mario Sanda nefa miahazo mahafantatra ny aferany. Azo etretina tsara izany fa anao izay hampangina Nivo izy. Izany indrindra no mampanahy. Dia ahoana ny atao no? Mbola isary adala hiaraka amin'ny Sanda sy Mario ve hono izy? Efa tonga saina tamin'ny nataony Sanda izy. Ny momba amin'ny Mario no mampanahy. Raha ny zanany mihitsy ny angeny e. Raha ny filazany dia tena tia amin'ny Mario izy. Tsoroko aminao ny varonoro fa tsy ferany iny fa mody hitady any Nivo any eo ny tanterahany teti-dratsiny.
na nivo mihitsy nikarika sy hitady azany amin'izay ahitany azy e. Ka raha tsy mitandrina izy nefa dia izay ny vitany aminy. Manga fotsiny ny any fitadiavana hevitra amin'izay fomba entina milaza amin'izay amin'izy mivady fa be voky nivo. Tsy vitany ny ratsy anefa fa mbola vadin'olona koa ambonin'izay ny ray ny zanany. Tena tsy te ahitany aty izay rano zareo ary laza indrindra moa fa data. Tsy tokony ho taitra izy raha misy fahadisoany ny zanany e. Tsy ahamahabato aman-kazo ny ankizy. Tsy azo ditsita koa nge ny fitondran-tena nataony tamin'izany e. Mahatsiaro menatra mahary ny teninao laza marina e. Ny ray aman-dreny no fitaratra e. Izany tokoa aloha e. Tsy tonga amin'izao izy raha tsy nisy ny ohatra ratsy nataony rainy. Fa hono ary laza. Ianao ve mbola tezitra amin'ny dada tamin'ny fiarahan'izy sanda? Inona ary izany fanontaniana izany? Vehivavy tsy mahari-toetra tsy misy fahendrena sahala amin'ny sanda ve no hanobako ny fihavanana amin'ny rainao? Tsy fombako izany Ronoro. Odio! Ay ianao, mandrosoa? Mandrosoa dia mipetrapetra? Misaotra. Miala tsiny aminao aloha raha tsy afaka mijanona maharitra. Misy fotoana tsy maintsy vonjeko mantsy rehefa avy eo. Tsy mieritreritra nitazona anao maharitra raha teo koa ka? Ay, ka eto ary andresako fa miaino anao ah. Zavatra tsotra no lazaiko anao e. Omeo an zazakely rehefa teraka somatsara. Ahoana? Omeo aho an zaza rehefa teraka. Mino fa mahafaly anao izany hevitra izany satria afaka nitahotra amin'ny ray aman-dreninao, sa tsy izany? Miala tsiny ah. Zanaka sakana alika kely ny zanako sanatria akory ka omeko izay mangataka azy. Izay ny teninao? Izay ny teniko. Tsy anapiko ny tsy analako. Mahatoky teny aringa ianao izany. Sa ianao manantena fa ny fitazonanao an'io zaza io to dia maro eo any aminao? Mazava ho azy. Izy ny rainiko. Tsy maintsy mijery anay izy na tiany na tsy tiany. Sao adinonao kosa ary fa vadiko Mario. Vady mariaziko izy. Vita fanekena teo anatrehan'ny tany sy ny lanitra izay. Amin'ny fomba ahoana koa moa ny eritreretanao fa hipetraka aminao Mario? Ianao izay olona momby io tsy afaka nometaranaka ho azy akory. Sa kosa ny fiheveranao dia hipetraka aminao izy satria ianao ny taizany zanakay. Izay fiheveranao tsy ahoko. Ny fantatro dia tsy te halalanao Mario. Fantatro tsara ny toetrany. Firifiry mora mademoiselle ny tovovavy sahala aminao izao no ataon'ny lehilahy fanalana andro fotsiny. Tsy tonga ao an-tsainao mihitsy ve fa izany ny raha Mario taminao? Na misy azy zany firifiry koa moa ny lehilahy manary ny vadiny rehefa mandamoka sahala aminao izao. Ataovy tsara anatin'ny sainao fa fomba ny lehilahy mampirafy na tiany na tsy tiany ny vadiny. Vita n'izao karazana ditra sy adalana rehetra izao saingy ny vadiny fikiriny ihany. Ka tsy raha antsika mahita eo ve izany e? Mbola manantena ny Mario foana ve ianao na dia efa minitsy tia lalanao akory ary izy e? Tsy aferanao izany. Ary raha resaka sahala amin'izany mbola hitadiavanao aho dia aza manantena antsony. Nanenenako aza ny nanatonako anao izao. Ahoana tsara ry laza maty ranja vadiko io. Maty ranja e. Maty nisy namony tao an-tranonareo ankeo. Lozy zany. Fa izy loatra navandozana vita an'izany e. Eo am-pikaroana momba an'izany ny polisy izao. Fa taiza aloha lahy ankeo tokony tamin'ny 2 tano any. Nisy dinalehako tany amin'ny vilona. Tamin'ny firy nareo sy tompoko vavy ny fankahita farany? Tamin'ny 10 teo eo. Dia taiza lahy talohan'izay e? Tao an-trano ihany ka. Araky ny filazam-ponina manodidina anareo dia tsy hita tao an-tranonareo mihitsy lahy rehefa maraina. Ankeo kosa nefa tao foana fa nandeha nivoaka talohan'ny orana afaty ny vadiny lahy. Marina izany.
Nisy zavatra nataoko tao an-trano ka rehefa vita izay dia nandeha. Izy avy nitao tranonareo tamin'ny fotoana nandehanalina. Tsy misy afa-tsy ranjarery. Mifamaly ve nareo tamin'ny fotoana neonanareo farany io? Tsy mifamaly mihitsy izay fa niresaka tsara azako. Fantatrelahy ve fa nisy vahiny tonga tao aminareo taorina nandehanalina? Tsy fantatro. Tsy fantatrelahy zany fa vahiny roa tonga tao aminareo androany. Tsy fantatro mihitsy zany laza. Kanefa fantatrelahy fa vao nivoaka ny trano lahy dia tongo nivo, vao lasa kelikely nivo dia tongo sanda. Olona samy fantatrelahy reo. Azo lazaina fa olona mifanerasera amin'lahy matetika. Tsy fantatro mihitsy zany ho aho. Ny fantatro fotsiny dia hoe inivo sy ranja mifampiresaka tamin'ny telefônina. Laza anja tamin'izay fa miandry anivo satria misy resaka ifanaovandry zareo. Fantatrelahy tsara nefa fa olona tsy fanara-tsaina mihitsy izy roa vavy reo. Ny ray moa tsy vady ny lahy, vady mariazy. Ny ray kosa sipasipa izay be voka ny lahy. Dia laza amiko ialahy fa fiaonana madio sy milamo maneho n'izy roa vavy. Zany hoe zakoaza mba gaga na rehefa mifanao fotoana ry zareoko. Tsoro marina ary maro eo misy kopakisasahany lahy amiray amin'ny nivo sanda. Elano atony tsotrika ny fahamonona ny ranja satria manelingely lanareo izy. Tsy marina zany. Vady mpange ranje. Sonona nataony tamiko fa tsy ratsy ka nahoana no amonoko azy. Eo indrindra ny tsatsaka sy ny tady zenaso ny fiainanareo tokoa ranjaka nanome vola be any lahy. Inona nefa ny nataony lahy? Tsy afera-maizina. Mivarotra sy manaparitaka zava-madomelona ety seroa miaraka amin'ny sanda. Tsy marina zany. Tsy hanome vola anaovako an'izany noviana mihitsy ny ranja. Ary tsy anaika an'izany zavatra lazainy seza mihitsy izy. Nataonareo miafina ny aferanareo. Tsy maintsy ho fantany nefa ny marina ka naleon'ny lahy novonoana izy. Marina zany sa tsy marina? Tsy marina zany ho aho. Impiry-tenenina zany hoe tsy marina, tsy manao an'izany aho. Ho hitantsika ihany zany. Fa dia malahelo aloha milaza fa tsy afaka ny amela ny lahy aly eto amin'ny komisary raha tsy hita marina ary mazava amin'izao raharaha zao. Inona nataondry tany amin'ny tranondry Mario? Nitady andraanja vadiny a. Inona ny tadiavandry azy? Mifanao fotoana izayko. Mifanao fotoana ahoana ry kala? Nisy resaka ny fanaovanay. Momba n'inona zany? Momba ny zaza ato akiboko. Dia tsy mifanaraka nareo? Amin'ny fomba ahoana moa ny ifanarahako aminy? Zaza tsy tiana angany zanaka ka omeko an'izay mangataka rehetrarehetra izao. Noho ny fitiavandry ny zaza ao ekipondry ve tsy ny fanarahindry tamin-dranja sa noho ny fitiavandry amin'ny Mario? Izy roa mitambatra. Tiako Mario. Ny zanako koa tsy foka. Tsy mahafoy amin'ny Mario mihitsy ndry zany. Ray ny zanako ane izy ronono e. Tsy araka ny nantenainy indry nefa ny hevitra ranja vadin'ny Mario. Mario raha teo tsy nieritreritra nisaraka taminy. Dia zany namonondry ho faty an-dranja. Namono faty an-dranja. Tsy mazava amindry ve ny teniko e. Novonondry ranja dia maty. Satria fantatrindry fa tsy vonona velively nisaraka amin'ny Mario izy. Tsy namono an-dranja. Tsy fantatra akory aza fa maty izy ko. Olona mbola velona zao izy no ndresaka izay. Zay ny filazandry. Ny zava-misy kosa tsy mamela ndry mora foana e. Misy porofo mazava fa ndry namono azy. Nivo. Profiny. Feno dia tanandry ny folarana anakendanandranja. Maika hitsoko ndry rehefa navita nataondry dia adindry ny folarana anakendanazy. Tsy marina zany. Tsy namono an-dranja. Marina fa samy napiaka-pesa rehefa tsy nifanaraka ndraisakay. Fa tsy nananeritreritra ny kastanana azy koa na dia kely azy. Malahelo anefa milaza fa tsy ho afabelindry amin'ity raharaha ty. Tsy afaka miala ato amin'ity komisariaty indry mandra-pahazava n'ity raharaha nafaty an-dranjo ity. Mazava? Dia ahoana zany?
tsy mazava amiko mihitsy ny antony andefasana anivo any amin'ny hopitaly a. Ka tsy ho azotsika mihitsy Sanda sy Mario raha tsy manao velam-pandrika tsika. Tsy ny anivo ve no manjary sorona amin'izany? Ha? Efa miparitaka atraizatraiza ny pitsikilo manaraka ny tiraraty. Na nefitra misy anivo eny amin'ny hopitaly aza polisy inge miambina azy. Enao zany mihitsy matoko fa miaia tanteraka ny nivo mahafantatra ny aferany Sanda sy Mario. Azoko antoka tanteraka zany ankehitriny. Mino ianao ny teniko fa tsy maintsy anatona nivo reny raha vao mahafantatra fa tsy aty amin'ny polisy tsony nivo. Zany hoe zay koa ny antony namitsorana Mario. Voalazanao. Kraty ary tsy hitako izy dia ahoana? Tsy mbola mazava aminao foana fefa efa miparitaka amin'ny polisy manara-maso akaiky ny fizotra ny zorara zao e. Adinonao koa nga fa nandahatra amin'ny fara mampanao trafika na zava-mahadomely azy nge Mario e. Marina zany. Ny tena marina dia fandrika ho amin'ny Mario na mitsorana azy. Efa vita kalamina ny fanaraha-maso azy nanomboka hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Ary momba niva ahoana ka? Raha mitavozavoza nge isika ka very anjavona daholo ny ezaka efa vita. Aza matahotra ianao ronory fefa milamina daholo ny momba an'izany a. Miandry n'izay fihetsika zareo sisa no ataontsika. Nanahoana ny tany? Lamina? Lamina ahoana? Io ndray dia tsy milamina raha tsy hitako marina. Lazaiko anao zany. Fa inona no lazainao tany? Inona sy inona fa dia nilaviko hatramin'ny farany fanontaniana nataony lazako. Ka inona ny tokony ilazanao fa tsy lama mihitsy io ary? Tsy adala akory laza. Fantatro tsara ny toetra ny mibandy iny. Inona raha ny tokony ampanahinao? Tsy efa matipaika akory ny tetika rehetra. Oka aloha zava fa izaho tsy nitetika mona ny ranja zany a. Ay, ny raha tsika niketrika daholo nge zavatra rehetra ary Mario e. Misy inona vita nga teo raha tsy nyray efitsika? Tsy nanaeritreritra mona azy aho a. Tsy mazava aminao ve zany e? Ay, ny fantatro ry Mario dia mampilamina ny fiainantsika ny tsy fisiany ranja. Tsy miombon-kevitra aminao amin'izany kosa aloha zaho hoe vonoina amin'ny vadiko. Matahotra mafy ny vororoy amin'ny raharaha io nga ianao zany e. Tsarovy nefa ry Mario fa raha misy mahavoana dia tsy ho afamaina akory ianao. Tsy raharahako zany Sanda, mifantatro dia hoe tsy ho vita mora zao fahafatesany rano zao. Zany ve mavavanao? Noho ny fitiavako anao daholo nge nanaovako an'izany e. Tsy fantatro fa zaho koa ny teniko aminao a. Esiro any eritreritra ao namona nivo. Renjanako izy ka raha misy manjo azy dia manaraka koa ny ain'ny zanako. Amin'ny fomba ahoana koa moa natanterahako ny hevitra mona nivo a. Ny koa ngeka eo ampelantanan'ny polisy amin'izao fotoana izao e. Ka afaka anao inona ianao? Taraiky be ianao. Taraiky be amin'inona? Nivo marary. Nalefa ndrareo tsabonany amin'ny hopitaly izy amin'izao tsika miresaka izao. Izy nilazan'izany taminao? Tsy izany zao mamaky amiko fa mifantatro dia tsy maintsy mahita hevritsika hampangina azy mandrakizay. Tsy miditra amin'izany ary Sanda. Tsy mbola mazava aminao foana nga ny teniko teo. Rehefa voapoditry ny polisy ange ka hibarataka dia eo ho fantatra daholo momba antsika nge ry Mario e. Iza nefa nilaza taminao fa mahafantatra ny aferantsika nivo. Mario a. Tsy ilaiko mikasitanana nivo ianao ry Sanda na dia indray mandeha fotsiny aza na dia ny singambolony aza. Zay ny teninao? Ie, zany ny teniko ka ninona. Efa ela naniriko zanaka ka rehefa tojo an'izany ve a dia andaha indray ianao a. Efa ela nge tadiavako an'izany hatramin'izay e. Hay ve? Ie, misy inona tsoniko moa zany manakana ny fiarahanay. Ranja raha teo efa mivononao. Efa milamindama ny raharaha dia iseho any amin'ny ray aman-dreny nivo a. Zany hoe tsy misy dikany aminao mihitsy zany ny fitiavako. Sanda, malala tsy tiana. Ataoveo tsainao tsara nefa ry Mario fa nandefitra taminao hatramin'izay a. Tsy mora tamiko a. Tsy mora tamiko ny nanaiky niaraka taminao ninona nataonao. Tsoroko aminao fa tsy afaka nahary anivo a. Dia mihevitra zany ianao fa hanaiky mora an'izany a. Efa mitsotra marina aminao ne a e. Ko inona ihany mbola hidiranao amiko aty? Tsoroko ny teniko Mario a. Rehefa tsy za dia
any akoatrinareo snify mifakahita. Sanda, ino ty ataonao ty? Aza manao vazivazy ratsy ranga. Tsy mivazivazy aminao ah. Rehefa tsy ahy ianao ah dia tsy azo koa. Mazava aminao zany. Sanda, apetrao io mibasy iny. Zay, vitany aminao. Ohatray, to tsy misy miambina akory eto ambaravarany tevitra misy an'nifa. Tonga ranga dia hitra. Raha ty nefa ny efitrano lazaiko fotsiny fa zaho mpamangy sarandry mpamangy rehetrarehetra reny. Tsy raharaiko izay azo vangina sy tsy azo vangina any. Tsy azo koa zany. Tena tsy misy nizanizava-tsy nivo. Dry nivo mihitsy io fa riapatra matory eo mpandriny io. Nivo! Sanda, manao inona tindry? Mangendrika isa. Nga ato azo idirana. Za ve mahalala zany fa efa tafiditra ato aloha e. Ahoana nafantarandry hoe tato ah? Nga tsy ilay polisy mpiambina varavarana iny? Tsy misy an'izany ao. Aza be resaka koa ndry fa sao dia tonga tokoa zany. Zay vao tsy misy fotoana zotsika sy ndry miresaka tsony. Ina no resandry amiko. Ary nakaizy Mario? Zany Mario zany dia tsy hitandry tsony. Fa nakaizy izy? Efa lasany amin'ny varotsy mifody Mario. Any amin'ny varotsy mifody? Maty ve Mario? Voalaza ndry? Mivazivazy ve ndry sa? Ina tokony hivazivaziko amindry e. Maty Mario. Maty nanaraka ny ranja vadiny. Losany. Fanina kina fatrasa. Moramora aloha fa sao dia manaitra ny olo ny ranomasindrika. Fananina loatra. Moramora ho andry. Mario. Sa tsy tia fantatra ny tondresaka tsondry? Tsy nampozy. Raha tondry fantatra ny antony nahafaty amin'ny Mario dia tsoroka avy aty amin'ny fa. Zany namono azy. Ahoana? Tsy mazava amindrify zany. Maty vonoko amin'ny Mario. Tindry fantatra koa ny antony namonoko azy. Tsotra fotsiny. Tsy nanaiko fitiavako izy fa mivilavila sady nampifila. Andraiky. Hatrany amin'ny fotoana voalohany rana sy Mario nefa nitorotoro tamin'ny foko. Efa niaraka zany nareo sy Mario? Tsy mazava amindrify iny tiako e. Efa niaraka ho azy ary mbola miaraka hatramin'ny fotoana namonoko azy. Ka nanina izy napresi andry niaraka tamiko nefa. Nareo olona niaraka. Nataoko fitaovana namaliana faty andranjy ndry. Alako loatra ny eritretra fa ndrombahany tanteraka teo am-pelantanako Mario. Ny avinaviny tamiko manga fotsiny. Zay filaza ndry tsy rarahako. Ny tena mampalahelo rehefa maty randrana dia tsy nahamenatra Mario akory no laza tamiko fa tia andry hony izy e. Vonangatabaty andry e. Hatraminy hoe hoany amin'ny ray aman-dreny mihitsy e. Vehivavy tsy vanindry e. Sy matahotra an'Andriamanitra. Fa inona ny everindrifa tokony nataoko? Everindrifa moramora ako ny jerinareo fotsiny sy tsy amelanareo araka malalaka. Tsia. Tsy nanaiky an'izany ah. Zao sady tsy ahy izy no tsy andry. Ay, hitandry kely. Mangina fa fitaiko koa ah. Fitaiko indrindra vao mitabataba eo. Zany raha teo ny antondriako. Niova indray nefa ny hevitra ka zao no izy. Raha manaiky indri ny laza amin'ny polisy fa i Mario no namono andraza dia tsy hanao ninina amindry ah. Zany hoe ndry koa no namono andraza. Mazava ho azy. Ny fitiavako amin'ny Mario daholo ny atony izany e. Ay, dia manantena tsy hovitratra ve ndry? Tadiavindry ary izaka ny sazy amindry koa satria manao vavolombelona tsy marina. Ka nanaiky nge ndry na tsy anaiky tsy avabela koa e.
tsy nisy fantatry ny polisy ho namono Andranja afa-tsy ndry. Manaraka izany, inona moa fantatry ndry momba ny aferana sy Mario? Aisany afantarako sy aferanareo tany. Dia lasa izany ndry fa tsy mahafantatra ny aferany zava-mahadomelina nataonay mihitsy. Ireny zava-mahadomelina iarahanay sy Mario naparitaka ireny dia tsisy fantatry ndry ve? Tsy mahafantatra n'izany aho. Na mahafantatra koa ndry na tsy mahafantatra, efa ndray petsapetsa taminay sy Mario aloha. Nitakosina niaraka taminay ka ataovy tsara ny safidindry na nampiana naraka amin'ny Mario zao dia zao ihany. Ve izany mifandehany elan'ny toratorahany ianao ka mavoma sy mangatra. Moramora aloha ianao madame Noro. Pilety tietanako ty karaha vao ratsy fihetsika ianao dia vitaiko avy hatrany nivo. Nitsakandry ny toe-pandriana teo. Manarazy lazaiko fotsiny. Ndao ihany eto. Aingane. Miala tsy ny ary sanda fa tsy maintsy mandeha amin'izao Sanao very laza. Vitanao mamatra ny tanako amin'ity rojo vy ity. Sady manidy anao amin'ny efitra maizina sady maimbo. Fa inona tadiavinao ho avelako moramora fotsiny ny eloka vitanao satria olona mifankalala tsika. Laza, zange mbola tianao Mbola tia? Mbola tianao Laza. Na fiarahantsika hatramin'izay reny aza ve dia tsy misy dikany aminao? Ela ny tadiavako anao sy ny asa ratsy nataonao ry Sanda. Tratrako ianao zao. Mitsiza fa ianao ihany ny ampangatena. Ny kobokobo marina ianao ka nilaza izany tsy nanontaniana ny tadiavako sy ny karohako anao hatramin'ny ela. Laza! Akoatra mampanao aferana zava-mahadomelina kuizana anao dia mpamono olona koa ianao ka lazao. Tamin'ny fomba ahoana moa no namononao Andranja sy Mario? Tsy namono Andranja. Mihevitra ho adala mihitsy izany ianao ty ny vavanao zao no nilaza tamin'ny fa enao no namono azy. Tsy niteny an'izany fa diso fiaina ianao. Diso fiaina daholo nareo rehetra. Novononao Ranja noho ny fitiavanao amin'ny Mario. Tsy tanteraka nefa mifanindrinao satria tsy tianao Mario fa nivo ny tiny. Marina izany sa tsy marina Izany hoe zao no izy ry Laza. Valiny tsotra ny tadiaviko aminao Marina sa tsy marina ny teniko? Marina izany. Kanefa ianao ihany nanosika amin'ny Mario hiaraka amin'ivo. Inona ny anton'izany? Te ampisaraka Andranja sy Mario nanambany loatra mantsy. Ahoana ny fomba namononao Andranja? Nikendaiko tamin'ny Folary izy ka raha sy tapitra ny eny sy nijanona. Anivo ny Folary ka taiza nahitanao an'le izy? Efa nentiko avy tany an-tranonay. Fotoana ahoana nazahoanao ny Folary io Tamin'ny fotoana mbola mifaneraseranay sy nivo dia napetrany tany an-trano le izy. Izany hoe ny fahitanao Folary mipetraka atao an-tranonao maharitra zany nahitanao hevitra ampiasa azy? Tetika efa nomaniko elany hamono Andranja dia nivo nilazaina fa namono azy? Izany indrindra. Ianao zany nihevitra sady nanantena fa rehefa maty Ranja dia anao rery Mario. Tamin'ny fotoana inona nidiranao tao amin'ny Ranja ka nanatanterahanao ny asa ratsinao? Ny maraina rehefa lasy Mario dia niditry nivo. Vao mivoaka nivo dia niditra. Ary poletaniza namononao Mario? Any Mario ihany. Rehefa avy namono Andranja indray dia nakampileta tao amin'ny toerana izay diso fantatro. Akoatra ny fiarahanao amin'ny Ramanana, inona ny mbola ifandraisanao aminy? Ramanana ny lehibe anay faratapiny amin'ity aferana zava-mahadomelina ity. Tsy izy rery fa raha antavadiny koa. Anko fantatra ry Laza fa mbola betsaka ny afera-maizina ataon'ireny olona ireny. Fantatrao moa ry Sanda ny sazy miandry ny olona mpanao ny asa ratsy nataonao io mango fotsiny von'olona roa be izay nataonao dia miomana fa taona maro miandry anao any am-ponjany Nivo. Mario taiza foana ange ianao niana fa mba ho aiza moa Mario nahoana izay mianaka ny losanao? Tsy mandao anareo efa zao nanjarantsika ry Nivo
azary izay Mario malahelo anao ne zay za koa ngeka malahelo anao kanefa atao ahoana moa tsy afaka miara-dalàna tsontsika nivo Mario tsy natao hiaraka sika ary nivo fa nahoana tianao nge Mario fantatro tsara zany tsy mendrika anao koa ange ahy zay fa mahereza dia zao tsara io zanatsika io Mario okizay aza mitomany ohatry ny ondry anaro ny saina fa efa tsy nanatsika tsony izy kamory zay ty zazakely ty jerena jereo nge jereo tsy mba mahafatifaty ve ny mijery azy vaka ny saiko toy ny odina amiko ny tany aman-danitra tsy naposiko ny ray aman-dreniko ny voaroroy amin'ny asa maizina sahala am'izao akoatra ny mahalehibe faratampo ny mpanoa aferana zava-mahatingela azy mivady dia mbola maro nge ny eloka any anjiana azy rehefa nifandray tamin'ny manam-pahefanisany-tsokazany ambato dia nampahafantarany zareo fa tompony hotely ray lehibe fitondrana vahiny tovavy tsy ampitaon'ny oro zareo mbola misy resaka fa mampia koa mahavoaroroy azy ono ahoana ny tsy nahafantaranao an'izany resaka izany hatramin'izay tsy nisy resaka re momba an'izany mihitsy inona hatramin'izay ka tsy dia mpandeha tany am-bato ny ranta tatorina izy nefa nahavatra ny vezivezy matetika tany amin'ny toerany tsy nampieritreritra anareo miravavy ve zany indrindra fa ianao laza tsy zoviana aminao angamba ny fiarahany dada tamin'ny sanda marina zany nangatsitsika ny fiarahany izy mivady amin'ireny fotoandreny mivoatra kosa nefa tateoriana ny fivoaran'ny fiarahandry zareo ny everana efa nampivezivezy matetika ny tany ambato fantatro fa tsy maharesy lahatra anao ny fanazavako na mino nefa ianao na tsy mino dia zay ny marina tsy mahafantatra fa tsy asa mandraharafanao ny mahazatra zay ny filazanao raha azoko tsara nge zany dia tsy mahatoky ahy ianao miray tetika sy miray tsokombakomba amin'izy mivady za tsy nilaza an'izany fa nysainao sy nieritreritra ao tsy madio fa any raha sahala amin'izany ry laza tsy hitako izay tokony mbola hanohizana amin'ny fiarahantsika resaka tsiray lalana zany ronoro ka rehefa tsy mahatoky ahy ianao dia sahala amin'izao foana ny fiainantsika isan'andro anome fanazavananao foana no atoko antondraharaha miala tsiny ary noro miala tsiny raha hoe nahatohana anao mifetsika tsy zany mantsy fa miasa loatra angeny saiko fa amin'ny fomba ahoana no atafa voako anao raha sanatrika mitombona ny ayahako ka efa nanazava taminao fa tsy misy fantatro ny aferandry zareo any ivelany any tsy mino teniko mihitsy ny ianao noro fantatro fa misedra olana goavana ianao ankehitrinika raha tokony hanampy sy hanohana anao za ndraiky iny manampitrotraka aza matahotra noro fa hanampy anao foana raha tsika mitady ny vahaolana ampahazavanyzao raharaha zao mino ny tenika ary matoky fa tsy hamelanao hiady rery akory Falifatim-pitiavana fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoratany Arvololona. Ireo nanome aina ny tantara Lucia Aimé, Rindra Armino, Nivolatina Radioelso, Linja Mialy, miaraka tamin'ny Faly Kristiany. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Nana Totosa Maningotra. Falifatim-pitiavana.